I feel good. L'imitation à deux vitesses. Vavaray feo dimy. I feel good. L'imitation à deux vitesses. Allô, Ramsey? Allô, Ramsey, maheno? Izy zao e? Za Cyril ty fa Ay ve. aza pozapoza za fa hoe mapie vavagoty ty manao feon-dra Cyril ty fa haiko be izy Ay ve. tena maro zay zaho ohatsa tena hay tena zava nga tena mahay manao feo raha le meky atao ve feon-dragoty raha le meky de za manao feo an'raha sy izy tena afinaritra tsy fantatra mihitsy any Tsy fantatra. Zay ny tena tompony amin'le zao koa e tena lazako anao fa eto tanàna be deaibe ny olona am'izao satria zao le amin'ny mitapona amin'le zavatra mazafy ty tapona vava mitapona odina samy mofomava ny sisao de lasa misy olona miaraka satria ony efa tsy akijery tava zany zao tao inona maso moa zany mahakaka mihitsy efa tonga de bika manentsika azy feo am'izao fa tena tonga de mahazo tombombe ony zany manao ny feo be de be ka zao tena fandehany tsy atao lava be ty resaky ty miova be mahitsy ny mantsy ny fiainana zao e hitanao any fa zao ny mpianakavy misy mangetitra ao de maheno fofona de faly tia daholo tonga de efa faly tena mitanaza enjana be zao efa mandeha mananja mamelaka ny vakina de milelaka inona tsy andramana rehetra nefa le izy koa tsetse volavo lira volilira zany no sizy raha sizila mifaranona lizy telilira volilira tena miova fiainatsika ny masanto tsy mibalika ny ririnina titsarona efa inona nonona fa nitava de tsisy hita fa maso mipitrapitra fa niozika tsy mba misy fa asobe diny polisy telilira feonisy zany ataony lazany so feonisy zany ataony lazany so mianatra ny endra Cyril io tena marina tena za ty mavide Cyril amresaka amindasiraka manao ianao deba raha abanareo enao vaovao andro de mahay fofona avy anao zao ianao korioriko jerena de efa fantatra tena le tena mampiova mihitsy ary ny tena tombony amin'ny resaka le manao mitapimbavany kosa nefa lo de zao mahazo tsy miborosy nify mahitsy ny te tsy mandamy bafitrisy mihitsy satria zao ela ihany miefoka tembavazao fa tena olana nge de soany jerevako azany ozy aho hoe mbola salama satria ohatra tsy misakafo koa le ty de maheno matsiratsira kay nievina lesy de nizina zato mamy lesy de volotsoloza le tilizana palahelo fa nakao ambava lelelo filongody I feel good. L'imitation à deux vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra e? Tsy nova fandaharana. Rivotra tsy miala aminao zany. Ohatra ny fahalalanareo azy hatramin'izay ihany rivotra ahitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava efatra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandaharana nefa dia tsy miala mizaha. Nefa rehefa iny ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe zavatra anankiray. nefa lasa olona Alasinainy talata larobilaka misy masabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Galana, miaro ny fahasalaman'ny pandeha taxi be. Alu,
distributeur de menuiserie aluminium. Arahapa. C'est moa le izy Arahaba. arahapa. Fa 4 ny volana Jolay. Taona 24 tonga sonday ato anatin'ny fandaharana rivotra. Efa rivotra zao. Efa rivotra sika zao ka. Rehefa ianko mifofofo ambadimady. Mbola taraiky any amin'ny foazany ray koa le meky za hoana zany. Mbola natoritory kely te de zao vao taitra. Salama Larissa, salama le meky. Salama daholo, miaraba ny keo. Miaraba anazy koa tsika. Mbola maheno fofofo ketitra daholo ngamba antsika rehetra fa raha maheno an'izay ianao de mifalifa tena mbola salama tsara zany fa raha tsy maheno enan'ireny intsony manko zany de mila tonga saina kely sy mailomailo. Masirasira. Mbola salama tsara ko ihany koa ianao anatin'izany rehetrarehetra zany ka. Fa misy kosa nge ny olona Larissa sy le meky izy tsy nohony tsy fanalana volokorona ny hitako hoe mampatonga azy tsy de mahenoheno an'le izy tsony. Fa misy koa manko sasany atao de mitaitaina be ny volokorona toko mba esorina ihany fa to de takitako ny sinizity izy de hoe. Indreny nanao sinisy be tamin'ny matematika de zay nampatonga ny ngambany. Volokorona nge miaro an'le vovoka sy le zavatra miditra any. Zany hoe ilaina zany tsy tokony solaina fa maranana ny tokony ho izy raha ohatra ka tena lava le mivoaka andrombinana kely maranana fa tsy ka hoe mora lava ohatra volon'ny vehivavy any izy io na ahoana. Le sorokely ty sary ty ohatra anaty panier zany. Kana zany zareo mivantana ny fandaharantsika eo amin'ny page Facebook ny RDJ zao ahita tsara page Facebook ny RDJ 96.6 FM. Ihany fa ny Galana, Lu, Orange no manoana ny fandaharana. Zay isorana foana ry zareo. Isorana foana fa somary izy kely volokorony Larissa ka izy nge rehetra sa ohatra ny hita be izy rehefa le volokoronao ohatra ny hita be izy rehefa somary le mitrakatraka kely ohatrao indrindra fa ho anay lava tony de ohatra ny tsaratsara nalana kely ihany. Fofoy de tsy hita mihitsy le izy. Fa lizo zany hoe fahadiovana foana ihany koa na de misy aloha zava-dehibe fa tsy hoe rovarovan'ny haninao io de tsy idiran'ny vovoka sy ny sisa fa ny fepetra moa de rehefa reny foana le manasa tanana amin'ny rano sy savony ajaina foana ny iray metatra. Io iray metatra io rehetra somary sarotsarotra ihany koa le manaja anazy tsy voaja mihitsy moa zany fa tsy hoe sarotsarotra. Ohatry zany zao eny amin'ny grossiste hitanay teny andalana teny fa tena tsy haiko samy maika azo ny entana aingana daholo ve le olona Larissa sy le meky de tena mifanjify tena mifandrobaka tena ohatran'ireny hoe miady volamena sa miady vola reny. Tena mifanetinety be mihitsy ny olona eny an-tsena ankoatran'ny hoe mpivarotra moa izy zany efa mahazatra hoe fa mahazatra iny ka tsena amelaran'le entany arany fa mbola misy ihany koa nefa no embouteillage ena de tsy misy ary ny bus manko eo amin'ny arrêt bus eo ny tena mampitsoka be an'eo Mascara fa am'izao izy mivarotra mampitsoka an'eo zany hoe tena somary miditra arabe kokoa zareo mivarotra rehefa mivarotra. Ny mpivarotra moa zany de vetanana foana ihany koa rehefa mba avy mivarotra nareo de mba fafao le zavatra narinareo sy ny sisa teo fa tsy mijany. Ratsy koa izy Larissa fa olona hoe de avelo le loto de hoe izy tokony esorina aty amin'ny sisiny aty. Fa tatoato ihany koa lasa hita hoe lasa miditra kokoa any anatin'ny sehatry ny fivarotana ny tsika eto Madagasikara. Na eto Madagasikara le brona dia fa anakiroa. Amle ny sakafo masaka no sakafo masaka ny raha koa ibarona ary dia ny zavatra eny an-dalana no zany amin'izao fotoana mangatsika manjavona be. Efa trony maraina izy io. Ny tanako tompo dia mpitondra moto de azonareo an-tsaina fa tsy mahavidy gant. Amin'izao ny gant Larissa tsy azoka ampiasaina. No zany fa raha fa regny gant reny tsy fanisinandelo so de hoe zany ve agagy ohatra zavatra rehetrarehetra io. Mibesaka daholo ny zavatra rehetrarehetra varotina zao be de be. Efa kodina indray no mitady nahita anazy. Mitombo daholo zany de tokony hitombo rehetrarehetra. Loto mitombo. Na ny ratsan-tananao ry mitombo amin'izao fotoana satria mitombo. Mitombo ny ratsan-tanana amin'izao fotoana satria mangatsika be de mila anosy ianareo. Mazava ihany sazy. Miraba anareo rehetra ao amin'ny fandaranao. Ny safidy moa zany dia ny toy ny confiné zany hoe ao anatin'le mangatsika be. Allo
Mainka, maheno. Allo Allo a alora tsy Goty mahatoky tena mihitsy maheno ka tsaitsay mbola maheno tsara Oh, Goty. zahoana hoe tora Goty ho an'ny mpieny moa zany aloha zany tahirany any ny olona mieritreritra hoe mbola amin'ny foaza mitsoy ary izy tisa rivotra tsisy any zay aloha efa mifosa misy koa moa natahotra ny sokirin'orona dia zay izy vao miverina eo tsy olana fa misokiry alahy misy raha vao hoe raikitra ny akisikotra dia lasa izy fa tsy tena tio skiriny zao fotsiny ny fanampy zavatra tsisy dikany ty teneniko ty fa misy dikany any ho an'izay satria tsy hita be ny aho fa le maheno fofona sy le maheno tsiro ohatra ny lasa tsy tena tafijo ao anatin'le zao garony ery ataovy ambava fanondro atahotra zay ataovy ambava fanondro raha vao sady maheno fofona ratsy no maheno tsiro mangidy a dia salama zany fa mangidy nga zany izy izy ny sahamaly an'izany Lary sasa mamaly an'izany. fa mangidy nga le izy nino fotsiny ihany ninono fotsiny ihany fa eny raha araky ny ono any Moramanga any dia mangidy hono Tsisy fa manala anazy. ny tsirony Manala anazy fotsiny. tsirony fofony eny efa marina tokoa aloha ao anatin'ny ahiahy samihafa amin'izao fotoana izao zay mahazavazavaina ihany tokoa aloha ny saina satria ny andro mangatsiaka ary tena mangatsiaka mihitsy ny maraina tsy misy zavona ny masoandro mipotra ihany rehefa atoandro somary manakorotana ny atao hoe metabolisme ny atao hoe metabolisme dia mety io atabolisme mety hoe ny vata-olombelona zany dia mifanotany sy mifanome resaka ihany sy hoe inona ny atao hita hoe misy tombony ihany tokoa aloha zany ny fisiny ireo ravoravo-javatra samihafa tahaka ny zato miresaka zay resan'ny olo isan'andro fa ny azy zany hoe misy ny sakamalao ny ravitsara ny ravim-boasary-makirana ny kininimpotsy sy ny sisa ny fomba fanaovana azy mifanontanitany eo ihany misy koa tanoany misy hoe atambatra ny poivre noir dia asina poivre vert asina sakamalao sy sisa dia za tena miteny mihitsy hoe eo amin'ilay fitandrovana ohatrany hoe mampisarasala ohatra ny godara zany le izy sy fanatanjana ny vatana tena marina zany mety zany izao sokafana tsara ny saina sokafana tsara ny vava sokafana tsara ny oka ihany fa sao dia tavelany ratana misy nify eo izy indray namaly an'izay misy nify aiza tsisy nify io ka misy tady misy nify fa mampatahotra ny godara ihany koa izy aloha no ambadiky zany ary Godara tsy manenaka. cinquième dia ozy le ramse prof de science zay ramse raha maheno an'izao ramse dia fantatra ramse le resako ozy le ramse elahy efa nahita Preparatovy ve zany sa izy elahy efa nahita ozy izy tononkrena anaran'le ramse rehefa avy eo anosy ianareo ny fahabetsahan'ny mpivarotra aloha zany amin'izao fotoana izao efa larisa zay ny masaka dia io dia tsika malagasy io zavatra tsy dia magaga io satria tsy dia magaga io satria ny antony dia tsotra fotsiny ny tsena mahazo misokatra dia mivarotra hany masaka ny olona efa mipiasa tena ny be dia be mivarotra sakafo nefa ny olona mipiasa tena ny be dia be noho izany fa olona mivarotra ny masaka tsy mahazo mivarotra fepetra fa be dia be mivarotra ny masaka amin'izao fotoana izao noho izany zany io zany hitan'ny olona fa zavatra azona vola haingana dia io ny azonao ataony ka tsy omena tsiny amin'izany satria zay no zavatra hitana godara andreo tsy lafa maty falimiraba antsika rehetra salama daholo toko fanamarena voalohany volonorona no izy fa tsy volokorona fa tiana akaikin'le teny ratsy fotsiny nareo dia manao volokorona io fa volonorona no fiteny ary fanamarena faharoa manjavona be io maraina io ary dia tena anisany mahafinaritra raha ohatra ka haka sary saingy indrisy mantsy indrisy anefa zay skila rery tato an-trano dia ao amin'ilay fotoana nanajanonany appareil photo any an-trano ela loatra ty tato anaty tomobila tato na janona le izy saingy ary ny tena koa moa efa tara ihany koa ny aingatany an-trano dia noho izany tsy afaka ny janojano fa raha ohatra ka tena haka sary nareo zao miposaka avy any an-tsananany ny masoandro ny taratra tsara izy mazava izy eo anosy eo amin'ny ranona anosy amin'izao fotoana izao ary ny taratry ny anjely nanosy
sy ireo bâtiment public isa-tsokajiny manodidina nanosy ireo ministera, ireo hôtely lehibe ao anatin'ny rano nanosy daholo ny sariny, ka raha afaka mijano ianareo mangala sary eny na de amin'ny appareil photo amin'ny telefona anareo azy mahafinaritra be maka sary nanosy am'izao lera zao. Fa ny tena tsara koa misy izay fotoa anankiray izay hitako avy amin'ny faritra misy ala ary rehefa miposaka le vao maraina iny le masoandro misy masoandro iny zany de misy an'ny rova Manjakamiadana de misy an'ilay zavona de misy an'le taratra oentin'le an'iny fa tena milay be mihitsy ombre chinoise zany manakana ombre chinoise mihitsy zany ianao tena afaka milalao tsara mihitsy. Ny boky vakiko zao mantsy zany zao de ny fianarana contre-jour fotsiny rano fotsiny mihitsy ary tena anisan'ny tsara raha ohatra ka tena hainao ny maka sary amin'ny contre-jour satria tonga de ohatran'le bandy manao vidéo reny zany zao tokony mianatra tsara an'izay aloha izy hoe ina ny anton'le lumière avy eo andamosin'le olona alaina sary hangalana contre-jour mba ho hitany contour io volonao io zao tonga de volonorona no viteny fa tsy volokorona tonga de hita daholo manodidididina azy rehetrarehetra rehefa alaina sary avy any amin'le contre-jour. Fahatelo ina reny fahatelo ino ny zavatra amboarina eo ampitana Antsamandrio. Misy zavatra amboarina be efa volana maromaro zay eo ary dia efa nisy teo taona maromaro de nikitihana izy zao ary de misy gradin zavatra io eo hady adina de sokisokirina de tsy haiko tsony hoe ina le zavatra atao eo fa fefena tambo brique zay izy am'izao fotoana zao. Fahaefatra efa salama tsara ve Godard ka tsy maintsy verina am'izay tsy le fanontaniana satria be de be ny fanontaniana apetrak'olona amin'ny tena tsy hita zay valiny fa hoe lasa namonjy mariazy izy de any de tsy verina tsony ary tsy maintsy nandeha izy tamin'ny nisokirana matahotra sokitsorona i Godard tonga ny fotoana raha pitra sokirina ny oronareo amonjy mariazy aka ary izy tonga de matany de tsy hita tsony izy natahotra zay eo zao le zay mahatonga ny teny assuré metana ihany Godard mety efa niteny zay teneninao ianao tao anatin'ny fandaharana mifoaza fa mba teneno zay tianao tenena tao anatin'ny fandaharana rivotra hoe inona marina moa tomboka zany natonga nao nanao ny fanapa-kevitra iny nampatoany aloha nisy havana akaiky mihitsy de tsy maintsy mifonjena satria le izy efa fotoana nomena de tsy afany ala de tsy maintsy nisikitrorona tany ambadika tany zany fa tsy afaka niaraka tamin'ny beso maro tamin'iny sokitrorona satria sokirina izy io fa tsy sikorina sokirina ary ny zavatra amidy le atao haingotrano avy amin'ny hazo sokisokirina iny de sokitra no tokony ho anarany fa tsy sikotra hevitra zany fa mety mino fa mety hisy teny ndraiky hoe sikotra rangara vrazisiny izy fena kosa milay fa samy mitsy zay tianao tenenao io zany arakaraky ny faritra anaovana azy ny mampitonga le teny iovaova ny antony anankiray anisan'ny mahatarany tena koa de no io fiovana programa eto amin'ny fiainantsika akapobe natao fatra Analamanga io satria de tsy maintsy misy havana akaiky aterina any amin'ny croisement ny Alasora isa maraina satria mandeha tongotra le ry mandeha tongotra makany Amboamanga kely any izy mampalahelo hoe aleo ala teriko tongetsy aloha de aveo mba miverina de raha vao misy an'izay de somary tsy maintsy taraiky tsisy embouteillage tsisy embouteillage loatra mihitsy any an-dalana fa de efa taraiky fotsiny am'le fiaingana sy fifoazana ihany koa eo raha teo moa ny akamon'ny confinement zay mamely isan'andro isan'andro fa ohatra ny hitan'ny Windows mihitsy ny hoe manjavona ny andro 11 degré io maraina io ny teny aminay teny fantary aminareo tsy fantatra raiky amby 10 degré nangatsika no nomaly fa saingy hafana noho ny omaly indray raha ohatra ka ny atoandrotoandro io satria manjavona be navoaka ny Windows zavatra tena tsy azoko am'ty Windows ty zany tena raha ohatra ka Windows ato amin'ny Microsoft raha ohatra ka tena hitanareo jereo tsara ahoana moa zany ohatray tolamosiny ty no hitako somary tigilina kely fa tsy anaposala izy tena Windows mamoaka le zavona izy nefa sary avy any amin'ny zareo any an-dafy any zao zany le ohatra anatin'le hoe Windows ny zavona sy ny zava-misy amin'ny ankapobeny ina moa tonga reo zavona io fanazavana ara-géographie ara-météorologie Francis ho azavainy Francis zay rehefa aveo hoe inona ny mahatonga ny zavona maraina inona ny tsy mahatonga ny tsisy zavona maraina ao anaty mitsotra kely le izy vakio ao anatin'ny baiboly eo fa Andriamanitra nanamboatra an'io valiteny dondrona le zany zao fantatra ny dondrona i dondrona de namany Dodo i Dodo de nisoratan'ny Rabesandratana Richard ary de hoy Dodo rehefa nandinika nyty jiro électricité ty de hoy Dodo hoe mahay ihany lesy ny vazaha nanao antony jiro électricité tony tena grave jiro électricité jiro électricité jiro électrique de ozy izy dondrona elany tena tsy mahay ninona ty pihana de mirera de ty pihana de maty dina tsy ho azo lamy zany zany hoe fanazavana faran'izay tsotra zany rehetrarehetra zany ka am'ty androandroany aty de tsy hainy tsy resaka foana
ay fanamarina anankiray fanindiminy kay tsy eo tsony lay camion lay tanky lay fiara mifono vy le misakana eo Anosy eo ampitan'ny Sénat malalaka lalana eo nanomboka Omaly zay isorana ny tompona andraikitra nandray zay fanapakevitra zay satria zay no anisany tsy mampisy embouteillage intsony eo Andrefanambojanahary fa de mikodana somatsara eo le tobila miaramila misy tobila miaramila afy eo fa tsy le misaka andalana intsony fa miambina ao amin'ny sisiny eo tsy de misy intsony aloha le amerdement satria reny zavatra reny anisany mampitohana ny fandehanan'ny olona daholo rehetrarehetra raha misy fisavana na barrière sanitaire atao tsy olana hoe savaina ianareo manao na température-nao sao de tokony andraisana fanapakevitra ianao jerena tsara mipetaka tsara place ve ny kasobosonao tsisy ninina savaina teo nandritra zay herinandro zay fa sakanana fotsiny ny arabe mba ho lalantokana zay tokony ho lalantelo ary de lasa miteraka fitohanana any arina any zay zavatra zay fa zao izy efa tsy eo tsony nanomboka Omaly misaotra ny ankoatran'izany idioty elidio manao zay samanana zao hoe aisa izy manao zany zao popy Boot zany ka Smaven samana manana ny azy eo ary anakiraiky pipi ay tsisy pipiany pipiana osy le izy jery spectacle atao Antsamanitra ndray mandeha nijery popy ary misy an'le avela travela ho any hafa anareo hoe iny niriny iny niran'ny popy misy andry anareo hoe misy anareo de atsangana daholo ambony tanana reto ambony tanana de manofaofa tanana daholo aizany tsika ato akavanana ato sady tondrony ato za mpijery amin'io teo ambodimbody ravitsara teo ravitsara daholo tompoko reo maniry eo Antsamanitra reo ravitsara farany zay ngeza be ary fa misy voniny reo azo angalana voniny raha mahay miresaka amin'ny tompona andraikitra moa zany mazava azy aizany anareo ato sady tondrony avy ato akavanana ato aizany anareo ato sady tondrony ato voniny aizany ny ato ndray zao de misy bandy tsy manondro eo akaikao tsy manangatana le riva le riko ngamba mety tsy mirevo popy fa miaraka misipany izy io de tondrony popy izy aizany anao io tiany anao de misy zavatra ohatrohatran'izany foana rehefa mijery spectacle tsy haiko ianareo na efa nijerijery eny inona moa le iran'ny nani tatsy amin'ny roxy ndray zay fampisehoany zay le antsoiny anarako la sendra misy alay andramantsona tramandramantsoi ny anarako nani misy bantany Tufan pagara zay izy le nani Tufan eta mama tere malalaky efa tereterena izy de atao malalaka kely de zany no fiainatsika mianakavy eto ambony ty tany ty ny loha hevitra moa zany tsy de misy loha hevitra firy loatra fa de anisan'ny zavatra mahafaly zany no hoe mahita ny olona anankiray zay tao anatin'ny fihibohana tafavoaka somatsara izy ankehitriny ary nanomboka nanao mifoazy izy tampotampoka izy de manao rivotra mihitsy ary ho ataony daholo fandarana reka ty amin'ny rdj androany fa de hijanona eo izy hatramin'ny French touch hijanona izy amin'ny cool time master mix izy io mbola hijanona eo foana ary nefa rano zao atao zao de ody any ambony any aiza moa tsy ambody tsiry fa aiza moa le fidiny izy zao any lafo mihitsy anonitra anzio anio tsy fanaovana fandarana io nandritry firy volana teny zay ray volana la zay volana tsy ray volana ray volana volana koa zay ray volana ka tsy tava-bolana zay fotoana anaovanay fahaenina amby roapolo volana jona rehefa ela beko anao fa fety-pirenena frantsay ny androany fa karazana ny fety-pirenena frantsay androany fa de faly tokony zany mahita amin'ny godary godary zany de enaky andasina ihany loha izy mandrapahana zany tany amin'ny arivo fitonjato valopolo sivy ampy tany angamba raha tsy diso hoany ny révolution frantsay zay ny mpanjaka efa nanomboka tsy reveny zareo itsony hoe alora nga ialany zany fitondrana mpanjaka zany fa atao andao morona karazana fitondrana hafa mihitsy tsika andao fidina ny olona hitondrana ty fitondrana fanjakana ty fa mahakamo be zareo ihany samy zareo no ifandimby ao de raikitra ny rombo
zany rombo zany no atao hoe révolution ady be mihitsy, nisy ramandrika, nisy olona maty, nisy olona nitsoka ary nisy fialonana sy fankahalana maro be mihitsy, dia nirava ilay antsoina hoe fitondrana mpanjaka ary de nanomboka teo de fitondrana républicaine io frantsay io ary de mandraky ty ankehitriny ty république niovaniovany azy niovaniova foana fa nanomboka tsy ampy zato taona akory ary zay no nisihany hoe aleo fidina ny filohana république fa mbola teo ohatra mbola somary fidina olon-drehetra suffrage universel fa teo ohatra ny olombitsy no mifidiny filoham-pirenena raha tsy diso any teo alohan'izay fa tam'ty république roa farany sa telo farany no nanjary hoe ny olon-drehetra ka fandimitra zareo zao fa 5e république izy zao ny olon-drehetra no mifidy ny filohana république eo am'izay le mametraka an'le fisalasalana hoe manomboka eo firy taona ny olona natao hoe matotra de nanapa-kevitra zareo moa zany hoe 20 taona no miakatra no mahazo mifidy any filoham-pirenena io mahazo mandray anjara amin'ny fifidianana mihitsy moa zany na filoham-pirenena io na ny maire io na ifanovoavina anao ny municipalité zareo teo na ireo mpanolo-tsaina zany na ireo député zany na ireo sena 20 taona no mihoatra ny sénateur raha tsy diso mbola mihoatra an'izay koa fa tsy 20 taona no mahazo mirotsaka dia rehefa nanapa-kevitra ny lalam-panorenana io zareo frantsay de nanarakefa koa raha gasy kely avy ato aoriana ato ary de zay zavatra nataony frantsay nataony gasy daholo satria tena zatra napetraky ny frantsay ngy zatra ataontsika am'izao fotoana zao io zay mihitsy ary le 14 juillet io raha tadiditsika zay nanaraka tantara de hoe ilo hoe prise de la Bastille le Bastille lay toerana nipetrahan'ny mpanjaka zay henjany zareo zany tamy lalana Bastille fa nisy tafondo tiako lasa de hiditra ao zany zareo de zay natonga n'lay révolution de io nitazomon-drareo io zany le hoe daty ny 24 ny volana jolay ary ny zavatra nataony frantsay daholo rehetrarehetra io napetraka teto amitsika io afa-tsy ny hoe nos ancêtres les gaulois sisa no mba najanontsika satria fa nanomboka tonga saina ny gasy hoe tsy zany keny tokony ampianarana any ampianarana fa zavatra hafa mihitsiny de nisy zavatra kely madinidinika novaina fa ningeza de mbola nijanona ihany io lay endrika république napetraky ny frantsay tamin'ny folo efatrambony volana octobre taona 1950 amby no narisaina ny safidy tsika hoe aleo tena ve anangana république ve eny lany de nitsangana ny république malagasy ary de nanana endrika frantsay le izy tam'izay fotoana zay ary de io république atsika io no de dimbasana tamin'ny république anjareo frantsay dimbiasana tamin'ny dimbasana ozy izy ianao rehefa tonona agny izy totra dimbasana ihany dimbiasatsika dimbiasana ihany ka de tamin'ny totoizana tamin'izay fotoana zay de nasina atreo aloha de mbola tsy nisy filoham-pirenena mbola tsy nisy filoham-pirenena teo fa mbola filoha fotsiny am'izao fa mbola république no nitsangana de mbola tsy nisy rafitra républicaine loatra fa de ny république fotsiny teo fa nanomboka ny faha enimpolo sivanjato sy arivo ny faharoapolo enigna amby ny volana jona zay vo indro fa napetraka am'izay reo rafitra isa tsokajany reo de nampanarana ny frantsay taty afara république fafiry namorona ny antsoina hoe région isika ankoatran'ireo province enina zay natsangany frantsay province fito taloha fito ny province malagasy taloha atao fahatelo tsika namorona ny toeresaka région république fahatelo isika namorona ny atao hoe région na rena tahaka tamin'ny vazaha ihany romborompoly fa za fotsy zany malahelo hoe fa mana tsy mety resika mihitsy ny frantsay eo zany le alaheloko zany style zao zareo zao 5e république tsika 4e république mbola resiny zareo ihany tsika ina tokony ataotsika mba hoe mba ho resika mba elana tsika de mba dimo zareo mba ho resitsika zareo amin'ny resaka république mba indray mandeha raha tsy manomboka amin'ny teniteny gasy ireo vahoaka frantsay ireo zay le izy any anatinatiny teny frantsay any misy teny gasy kely mandehandeha kely ohatrany la réunion tokony entantsika mba hanao an'izay satria fa manombonoboka akaikitsika ma tsy io la réunion io zany ny France mifindrafindra makaty zareo io fa io nosy isaka makatsika dina enjany io. Mais dépêche-toi, on va être en retard. Mais j'ai du mal à me décider. Du jaune, du marron, du vert. Hein? Mais quel goût? Bon, va pour le mauve alors. Tiens, c'est plutôt osé ça. Tu vois que tu peux choisir en un clin d'œil quand tu veux. Choisissez le forfait Wana 1000 pour profiter jusqu'à 26 minutes vers tout opérateur ou de 60 mégaoctets d'internet ou encore de 50 SMS pour seulement 1000 arrières TTC, utilisable 24 heures. Appelez le 444 étoile 1 étoile 2. Orange. Tena moro, efa mateza.
tonga ty antsara araroty tsy mila miandry fianam-bidy intsony fa efa misy eto Madagasikara ny alu mora sy mateza. Alu manakaiky anao an-trano miaraka amin'ireo toeram-pivarotana manerana ny Madagasikara. Alu, distributeur de menuiserie aluminium. Canal Plus, naiza eto Madagasikara. RTJ amin'ny Valy Maraina. Tonga somatsara indray eto amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao isika mpiaino ny RTJ. Talata fa 7 ny volana Jolay taona 2020 miaraba antsika rehetra ary tompoko lasy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra raha teo hanaraka hatramin'ny farany ny fotoanan'ny vaovao. Mbola resaka Covid-19 hatrany aloha zany no malaza raha ny eto Madagasikara ary misy ny fananganana foto-drafitrasa maromaro. Anisan'izany ohatra ny fananganana ny foibe miaramila mitsabo aretina Covid-19 na ny centre militaire de traitement de Covid-19. Nisy ny fiofanana nataon'ireo miaramila avy eo amin'ny bataillon multimission izay antsehatra hanampy amin'ny fandraisana ireo marary eo anivon'ny izany fitsaboana izany. Izy io dia atao eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena eny Mahamasina. Tanjona ny ahafahan'izy ireo aiary tena bebe kokoa satria mandray anjara mivantana hametraka fanafody hanadio ny tanàna Antananarivo ny miaramila. Ankoatr'izay dia atsangana ihany koa ny foibe pirenena izay mandrindra ny fitsaboana ary izay iviteran'izay kosa dia atao hanaramaso amin'ny ankapobeny fitsaboana ireo marary any an-trano na ihany koa any amin'ny hopitaly. Totosa avokoa ny fampiofanana ireo olona hanaramaso sy hanao ny fanontaniana isan'andro amin'ny alalan'ny antso atarby ny toe-pahasalaman'ireo olona rehetra izay isafidy ny hitsabo-tena any an-tranony. Tanjona dia ny ahafahan'ny isam-batan'olona mba milaza ny aretina manjo azy, ny fivoaran'ny aretina ary indrindra misoroka ny fahafatesana eto amintsika momba ity Covid-19 ity. Fa omaly 13 ny volana Jolay dia ny ministry ny ponina niaraka tamin'ny général de brigade Ela Kandrekaja izay mpandrindra ankapobeny ny CCO eny Ivato eny dia nandray ny hevitra rehetra ho amin'ny fiatsarana eo amin'ny fomba fanatotosana ny fampiasana ireo fitaovana izay iarovana ny olom-pirenena eo amin'ny lafiny fitsaboana. Tenenany sana ary dia ry zareo sinoa no nanome fitaovana maromaro ho an'ny teto Madagasikara. Izy ity dia vokatry ny resaka efa nataon'ny vadin'ny filoha sinoa ho an'ireo vadin'ny filoha afrikana maromaro. Izany dia mba ahafahana manampy any Afrika amin'ny lafiny rehetra ho amin'ny ady atao amin'ny Covid-19. Ny ambasady ny sinoa Jean Yang dia nisy ny fanomezany ihany koa vary hatrany amin'ny 7 taonina sasany izay hoentina ho amin'ny Madagasikara ary izany rehetra izany dia ho tantany ny association Fity izay karakarain'ny vadin'ny président de République Mialy Rajoelina. Ho an'ny fivoarany aretina Covid-19 dia anisan'ny sendro tokana aloha zany Tomasina tamin'ny omaly iny satria dia tsy misy marary intsony ao amin'ny hopitaly Morafeno ao Tomasina. Izay dia midika fa miroso mandeha makany amin'ny fahasitranana zany Tomasina manontolo. Na izany na tsy zany dia nisy olona roa indray namony ainy, ny iray tany Eboiny, ny iray teto Analamanga. 13 kosa ny olona vaovao mitondra ny tsimokaretina mitsinjara toy izao: 17 any Analamanga, 12 ho an'ny Vakinakaratra, 2 ho an'ny Orombe, 1 ho an'ny Diana, 1 Antsinanana ary 2
ho an'ny Toliara. Ny fantatra dia mbola misy anankitelo fanampin'ireo rehetrareo izay tsy hay na avy aiza na avy aiza. 970 kosa no sitrana tamin'iny omaly iny ary nahatonga ilay resaka teo fa tsy misy marary tsony zany ao mora feno ao Tomasina. Ny fampitana mivantana izay natao tamin'ny alahady lasa teo no fampitana mivantana misy ny président république ny etiketan'ny TVM rano fotsiny hatramin'ny fiandohany ny taona 2024 ankoatran'ireny hoe fiakarana tamin'ny plateau tamin'ny vaovao an-tsary ireny. Araka ny efa nolazaina matoa ministry ny serasera sy ny kolotsaina nandritra ny fandarana hevitra izay nataony ny voalohany volana jolay tamin'ny ty taona ity dia taorina ny fampitana ny matso izay natao ny 20 volana jona teo ireny dia nisy ny taratasy nataon'ny mpiasa rehetra eo anivon'ny TVM sy ny ORTM ary dia nosony avin'izy ireo nalefa tany amin'ny président république mangataka mpanajana taminy ny mba hamerenana amin'ny TVM ny fampitana ny fotoan-dehibe lalovan'ny firenena ka tokony alefa mivantana amin'ny fahitalavitra ary asan'izany hainy ary ananany traikefa tao anatin'ny taona maro ary izay indrindra no nahatonga ny famerenan'ny président république ny fatokisana amin'ny mpiasan'ny TVM. Ry zareo anivon'ny ministera ny serasera no napitan'ny vaovao ary milaza fa misaotra ary makasitraka ny président république ny mpiara-miasa eo anivon'ny TVM sy ny ORTM ny aino ny fangatahan'izy ireo. Ary farany resaka Berija Ravelomanasoa izy ity voasambotra ireo nitaky ny amoana izany mpitarotolona eny amin'ny université izany. Nisy andehan'olona nametaka sakana nandoro kodiarana teo amin'ny 3 semaines tao Ambohipo tao omaly ary tao anatin'izany no namoandrareo feo isan-karazany fa tokony voaka tsy misy fepetra i Berija Ravelomanasoa ary izay no nataony tamin'ny antsoantso sy ny tsoka kirioka. Tonga ny mpitandro ny filaminana ary dia noravary ny pôlisy ny sakana ary dia nosamborona ireo mpanao fihetsiketsehana. Andrasana kosa ny mety hotoy an'ity raharaha ity satria raha ny raharahany Berija dia mbola handalo eny anivon'ny fitsarana. Mifarana atreo indray ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDJR dia ametraka ny mandrapiresaka ho antsika indray tompolasy tompovavy amin'ny fotoana manaraka. Seria. Leo be. Rivo baovao. Tsy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Bonjour ouvrable. Ty afa tamy. De fa ito azy zao confinement le soir. Confinement le soir. Hitako tsara le sary voraiko maly kay zavatra bandy caméraman mihitsy le proka le bandy. Hitako e misaotra e. Aloha ny tenenany siste Eric aloha mbola tsy indrindra fa tsy maintsy resaka kely ny momba ny aloha tsika. Ny aloha alu. Aloha ny tenenany Eric tsy maintsy resaka kely momba ny momba ny aloha isika. Alikotsika zany ty. Ny aloha dia betsaka ianareo no manontany hoe inona avy ireo tolotra prête à poser ao amin'ny aloha ary nangataka ny fanampanazavana momba an'izany. Voalohany indrindra aloha ny prête à poser dia efa misy refy standard misy mila fantarina mialoha izany ireo refy misy mba tsy anaovana intsony ny réservation. Karazany loko telo no azo isafidianana: ny fotsy, ny mainty ary ny volondavenona. Izay mitovidy hatrany. Na varavarambe na varavarambe na varavarakely dia misy refy standard daholo ireo. Ny varavarambe mikopaka tokana ohatra dia azonao isafidianana aotra faingo 7 metatra na aotra faingo 7 metatra ny sakany ary 2 faingo 10 metatra ny havony. Mety ho varavarataratra. Avo indrindra kosa angamba zany 2 metra zany ka. Le 2 metra zany.
de mety disika zany mba tsy mindroko dalekra am'zany izay moa zany tonga de mikodana be fotsy miditra eo le rony ty miditra aminay miondrika daholo izy rehetrarehetra tena sahirana izy miondra mety karazalahy mety 98 daholo eny ary mety ho varavaram-pitaratra na koa aluminium daholo na ny atsasany ina resa kotara nitondra zanako kotara no raha vao tonga hatramin'izay izy tsisy mihitsika dia na ny asasan'ny fitaratra dia na atsasany aluminium manomboka amin'ny vidiny 650 000 ariary dia mahazo varavara-pitaratra ianao misy tolotra mikopadro koa de mitovy amin'ny voalazatetsy aloha ny safidy fa ny revo kosa dia misy ny 2 metatra sy 2 2.5 metatra na 2.9 metatra ny sakany ary 2.10 metatra ihany ny ahavony ny vidiny kosa dia 1,100,000 ariary dia mahazo rafitaratra ary tsy diso anjara ireo mitady ny coulissant satria manana tolotra mifandraiky amin'izany koa ny alu 2 metatra 2 metatra faingo efatra na 2.4 metatra na 2.4 metatra ny sakany ary 2.10 metatra ny ahavony manomboka amin'ny 800,000 ariary dia mahazo ianao raha varavaraky kosa no resahana dia manatsafidy ianao amin'ny coulissant ny soufflet na ny jalousie moramora jalousie nao io inona tsara coulissant na soufflet na jalousie le karazan'ilay varavarana mihitsy zany ka varavara-pitaratra kely lehibe inona ho antanina aminao le mpitondra teny gouvernemanta ve sa ho antanina am'zareo raha miaraka amin'ny moustiquaire de ohatriny io zay mbola gazely tena ka alalo vitaiko izy de mahazo daholo tsika zay no mavoatsika say makamaka zay maika tsy faingana mokamoka eo makao commentaire izy 200,000 ariary dia mahazo jalousie ianao ny soufflet kosa dia 290,000 ariary ary ny coulissant 450,000 ariary fa ny misy tolotra izay tsy mahazatra atsika kanefa tena miasa eto amintsika de tsy ino izany fa ny moustiquaire ohatrina ny moustiquaire afaka atao fixe na miaraka amin'ny coulissant atao ny fiteny fa tsy manino fa alo zany io zany fanambarana fanambarana gouvernement de zay fanambarana gouvernement tany aloha io afaka atao fixe azo atao fixe na miaraka amin'ny coulissant manomboka amin'ny 450,000 ariary dia mahazo amin'izany sady mafana ianao misy ihany koa mahazo rivodrivotra ny ao an-trano no voaro amin'ny moka rehetra tonga avy mitsidika ny tranombarotra tsy ho diso fanantenana ianao na koa antsony larana aiza misy tranombarotra alu ka io mihitsika zao alefasa aloha le numéro aloha azavady na koa ny larana alu maky aloatra mokamoka zay mamaky ny alu alarbi eo ampitany APMF ny larana tsy orange averankely alu alarbi apitany APMF le mec kosa mbo manamboatra trano le any kerena nifitesianaka zay koeko zalaty tsika manjary mihitsy ny 020 23 618 akadimbaoko aly ty misy anankiray alu andravoangy roto mascara 034 86 891 10 alu akaiky anao atrany tsisy lokadimbaoka le tsisy lokadimbaoka fa ina le opitany total sa tsy afy fa izy mpanamboatra an'ireny any fa hafa le anarany hafa le izy anio ka le izy ka anio le anio fa tsy alu tena mariny zany tena tsy le mba mahamarika ity zavatra hitako ity fa raha mijery an'ity le tsy de matetika moa mijery fa isaka mba mijery an'ity Facebook ity fa olona maty zany ato zany tena olona maty tena jerena ny namana rehetrarehetra be de be ato manisinisy an'le ary miakabeazany koa olona fantatra mebetsaka ny olona fantatra izy le bandy namana anakiraha zay ohatry me manakaiky izy zany doda ity zany doda koa fa nanao zany ka fotoanandro irabesandratanare sara mpanao doda ozy izy dadany doda hoe tena ohatran'ny hafahafa le tsy zany fandeny fiainana zany nisy maty tao ataondrehefatsika tamin'ny herinandro de zao ndre ato tsy nananatso ndray misy maty de zao ny ao avaratra misy maty tamaraina teo
tokony eritreritra n'izany tsika ry dada ho atao mpivoany ato nefa rano izy ty ozy izy doda fa tena rehefa mefatapatatsika daholo ny akabeaza re olona maty reo fa misy olona tsy fatatsika koa lisy tsy mifidy hoe olona efa le bebe nahazo azo taona ihany fa na tanora raha misy maty maromaro mihitsy hoe tratran'ny AVC ny arrêt cardiaque niakatra ny tosi-dra de vita efa hoe vao niresaka tamin'ny omaly ariva mihitsy zany moa zany moa zany aretina piseho daholo zany ary matetika anankiray akaiky zay tena tsy de fanao loatra lasy lery ny aretina mitaiza matetika rehefa ela le olona ny lazon'io aretina io teo zay aretina mety tsy afaka tsy hamono azy mihitsy fa matoa io aretina nitaiza azy io ny lasa namono azy de ao raha ny coronavirus zany mihinana le hery fiarovanao zay le izy coronavirus zany raha vao misy zavatra anankiray hitany de reny ny amplificateur zany hoe reny ny manamafy azy zay ny hoe ny olona taizana aretina sy ny diabetika esotra zany raha vao misy aretina ao aminao de reny amafisiny zany zay no mahatonga ny mitandriny reny olona ireny fa io virus io rehefa tsy maninona le zaka marafo zaka misy tension misy diabeta za misy aretina mitaiza ny olana averiko ny teniko de ny tena olana zany ito averintsika foana fanazavana an'io ny virus amin'ny mahavirus azy fotsiny tsy maninona zany io fa ny tena loza indrindra zay mahatonga ny raha voan'ny grippe ianao ka manavy de nifangaro tamin'ny bakteria zay izy na misy microbe hafa de zay ianao vao mihinana antibiotika fa raha voan'ny grippe fotsiny ianao de 10 andro 4 andro io de afaka zay le izy raha hoe le virus fotsiny fa tsisy fanampiny de tsy maninona fa maratsy be an'ity virus ty mitady vady izy zay zany ny fanazavana azy tsotra kely mitady vady ao anatinao izy ka raha vao mahita vady ao anatinao izy virus ihany le vadiny sa bakteria microbe ninina zany mitady antsapazana izy antsapazana izy bakteria no antsapazany ampahery azy de raha ohatra zany ao diabetika de any ny antsapazana ohatra ianao tension de any ny antsapazana il faut faire attention raha ohatra zany ninina zany zavatra anao raha voan'ny grippe ianao vao me lozy ka satria grippe avany fa ny grippe vetsy virus ihany koa virus mitambatra amin'ny virus zany de bombe atomique virus dans le virus le izy aloha zavatra lazainy zao zany aloha zavatra mampalahelo tsy mampime le izy amiko betsaka mandefa message de misy manao an'izao le izy otrinona zany ny azon'ny lahy tamin'iny io raha ny fahafantarako Amerika zavatra omaly de ry za raha misy vola omena tompoko tsy mandaza omeo fa nijoroko teto de za no niarany ary nanazavaiko an'le izy hoe aza mainky amin'io mpianatra hianatra io fa avy tany nahazahoako azy averiko foana avany amin'ilay zanako nianatra no nahazahoako an'ilay virus 30 andro efatra amin'ny 30 andro tsy nivoaka mihitsy 20 andro tany amin'ny hôpitaly 14 andro tao an-trano tsy nivoaka mihitsy ary zay foana ny teneniko sy averiko foana manao hoe fa sao de any amin'ny zanak'elahy le vola nanotaniko izy malika vao tonga le message raha ny fahafantarako Amerika tsy na tia mizary zay izy ka raha ny tena misy tokoa le izy mety manahazo ihany zay nahazo kely oatra n'iny za mbola mangataka foana raha mbola misy manome omeo fa tsy maninona fa ny antony hijoroana vavolombelona de hitenenana amin'ny olona hoe misy diaretinity mandady ny trampo izy io efa miparitaka de miparitaka ny antony ihany koa de izao fiantsoana ny malala tanana rehetra tsy miankina amin'ny fanjakana irery zay malala tanana rehetra nisy anankiray zao aloha fa nanatitra goûter ho an'ny mpitsabo teo an-dotam-penaka de sorana fa ny zavatra tena ilain'ny tatinoely iny fa ny tena zavatra ilain'ny mpitsabo de ny équipement tsy ampy fa manao ny fanjakana fa tsy ampy kasibosy ny gel ny épi ny fisatosatroka isan-karazany io ny fatao any anatin'ny tongotra le fatao amin'ny any blouse indrindra efa nitataraiko zava-mitranga zay hitako misy akanjo zay anaovana ohatra ny toaly siré zay le izy io raha ny tena marina raha farak'izay tsy manana tokony tapakandro iny anaovana de soloana fa ny tsika ohatran'ny sachet zany ohatran'ny sachet zay izy fa ny tsika noho ny zavatra tsy fisina
dia anaovany le izy a de sasana rariva de amainina fa izy io azo sasaina sasana ka tokony tsy azo sasana le izy fa de tsy maintsy sasana zany hatramikasy bosa sasana karaha misy malala tanana makanesa ny amin'ireo hôpitaly mataditiny le bandeakamanay tsy nanamboly vidiana kapoty de sasana izy viazy azo ampiasaina tany tiany ampiasaina koa efa tsy izy mihitsy za mo tompo tsy anao commentaire avy eo raha nieritseritra zany malama be mihitsy zay zany ny antony hoe miantso ana tanana ampiony mpitsabo gel cache-bouche gant ny ina moa filazany le satrosatroka reny ny le fatao amin'ny tongotra ireny ny blouse tena reny a ry vehivavy mpanasa loha ao amin'ny dosy ina le satroka anareo reny bonnet le izy bonnet le izy raha ohatra ka tsy manana an'ireo rehetrarehetra voateniny erika ireo ianareo a alefaso mafy be mihitsy mivavaka satria anisan'ny zavatra ilaina ninina zany finonao e zay foanany a na mivavaka kristiana ianao na mivavaka amin'ny silamo ianao na mivavaka amin'ny boudisme ianao ninina fivavahanao na mivavaka amin'ny razana ianao mivavaha ho an'ireo zay tena amperinady na ireo mpitsabo izany tsy tena mahomby a raha vao mandeha tokana loatra ny vavaka fa ny tsara de miara miombona vavaka ny olona rehetra maromaro eny ka raha ohatra le zao ohatra za zany a tena nahazo a nahazo a le zavatra le publié ny temps semaine tena azoko azy maheno zany aloha fa azy maheno rivotra azo atao le fomba iarahana mivavaka moa ora no mena ohatra le izy ko moa am'izao fitsapana be zao na ho an'ny fiangonana na ho an'ny mivavaka na ho an'ny finoana ary na ho an'ny adievitry ny mino sy ny tsy mino ary ny mpanazimbazimba sy ny mpanaraka tsara ny teny ny soratra masina dia fitsapana be ny zavatra mandalo satria efa tao anatin'ny fahasairanana ny fiangonana lehibe zao moa trapahoriana ary dia mampalahelo ny FFKM sy ny finoana manontolo zay zavatra mandalo zany ny ankoatran'izay inona le ohatran'ny pibany nataony barona teo le ali mora sy mateza le farany ohatrany hoe misy izay akaiky anao maninona akaiky anao an-trany akaiky anao an-trany aty akaiky ny ty tsisy efa ho avy any zareo ka izy zeny anatona sa ahoana fandeha mety manatona izy zany satria ao anatin'ny stratégie daholo zany fa slogan ihany efa mety misy dokam-barotra andeha ataoko zay fa rehefa hitanareo ihany a mba mafapoana ihany le famoronana fa hitatsika ihany izy fa manahirana mamorona moa amin'ny resaka dokam-barotra ry radika manany zany izy nareo orinasa andeha resaka amiko eto amin'ny famoronana na roa angambany avako de fa azo ny atsaina hoe izy fa mamorona de rehefa tonga eo amin'le olona am'izay ohatra ny karakana tompony orinasa na ny tale lehibe izy misy mipopy foana izy atao ambadika hoe akaiky azony olona raha voatra zao hanika voataiza amina dokam-barotra hydroalcoolique ny olona dokam-barotra alcoolique hydroalcoolique ny olona de rehefa manao dokam-barotra mampiala vola ianao fantatry olona le izy iny vetivety satria saiko sao de mikoty amin'ny miditra ny vola azo ty am'le rivotra aloha mba mikiry aloha miditra anomaly any vidy an'ilay biscuit malagasy reny biscuit gasy vidina amin'ny kilao de nividina le izy de napetraka satria rehefa avy mividy zavatra de anisan'ny hevitra mety ny hoe atapiandro rehefa misy masoandro le izy de napetraka teo le izy atsasakilao anaty sase dia eto de manao dokam-barotra ho an'ny biscuit gasy reny tiany alika le izy tena tiany alika le biscuit tena miakarany misy le tambonina metrahana azy mitapiandro miparitaka ary dia zay ne concert lehibe mampalelo amin'le alika mihinana zavatra tianao ny de so vononao izy mampalelo tsy vononao izy manirikiry fa de zay zany nataon'le biscuit gasy rehefa avy indray ny momba ny voalavo satria dia mahomby ny hevitra nataoko tamin'ny herinandro fa de tsisy voalavo tonga tsony ao anatin'ny fiarakodia ka tsy haiko na hoe le ray maty tao angamba lay tena fanganga na hoe tsy mazava ny zava-nitanga satria le voalavo rehefa maty
dia tonga dia nivadika eto ho any daty fa tsisy manaikitra intsony ny fiara ela velona anie Madagasikara anosy nareo misy numéro alefako MPM goty ihany ty resaka voalavo zay fa ialako tsiny fa zao vao tadidiko le izy afaka mikarakara resaka voalavo sy ny sisa zany misy olona nanome numéro anah fa ialako tsy ny tompoko fa ty numéro ty de am'le téléphone le tsy mpanona fandarana le izy de tsisy crédit mihitsy ty ka na andefasako message aza tsy afaka mandefa satria tsy haiko ny fomba fanaovana an'izay sokafako tsy haiko kokory azy hoe izy ny dernier rappel taminy ty zany téléphone anisany de tsy haiko mihitsy mampiasa azy ty ananako ty fa za de fa ela ary izy ty zavatra miraikitra amity taindabozia tompoko makamo be tena téléphone zara raha fa miasa ty misy manontany fa ngatsy mandeha tsony le numéro anao le mbola mandeha mandeha daholo ny numéro-ko rehetrarehetra fa andraindray izy ty adiniko anaty tomobile mandritry ny 2 andro fa rehefa aveo tsy haritra tena ngeza be ty te hiresaka momba ny ity ireo nosy anankiray ty koresahana de nosy manodidina antsika zay anisan'ny iadiantsika amin-jareo frantsay ampatsivina ihany moa zany atao anatin'izao fankalazan'ny frantsay ny fahaleovatenana zao de mba ampatsiahy ihany koa atsika fa anisan'ny hafetsen'ny frantsay ny antony nangalany an'ireo nosy miparitaka aty manodididina atsika ireo ka anisan'ny resahako rehefa aveo ny naresahako zao mihitsy moa zany ko maninona ary ny nosy Roan de Nova zay tsy fantako ny tena anarany Roan de Nova zany amin'ny teny malagasy satria misy hoe bedimaky nosy sambatra nosy ampela nosy varika anankiray tsy tadidiko nosy varika aty anatin'ny tany be fa tsy nosy hodidina ranomasina akory ka ny nosy Roan de Nova dia milahatra amin'ny beravina zay rehefa ny tena fandrefesan'ny olona azy izy dia 20 miles mialan'ny sisitany Madagasikara ny 20 miles tompo de tsy fantako hoe 4 kilometra zany de izy 150 ka hatramin'ny 150 kilometra eo zay zany misaotra ny keo tena ty koa tena dictionnaire mandehandeha koa ty tena marina raha misy zavatra tsy fantatra ao antony eo keo ministre justice frantsay vaovao tonga de fantatra tena izy morety teo fa tsy izy moa ty anaran'ilay izy izy moa ty Dupont Moretti izy moa anaran'le zobavin'ny Cristiano Ronaldo iny mbola moramora zany mora kely zany fa 1 mètre firy moa le dadabe Henri Messi zany zao tena mamaky an'ity afatsy zany le novonona tamin'ny 1789 de Louis XIV fa mbola nisy mpanjaka hafa tao aorianan'iny de Louis XV3 de Obélix le mamaky XV3 farany XV3 fa tsy XV maromaro izay oa XV fa neny le zankony XV3 bâton fa izy raha voatotra zany de andeha hitokana ny CSB roa ny filopirenena amin'ny alarobe ho avy SSB dianakora rehatsa le atsy zany mbola mitovy am'le hoe misy cabaret atao atsy amin'ny PK0 fa isy exposition koa atsy amin'ny 1 kilometre IKM lasa 1 kilometre IKM lasa 1 kilometre zavatra ohatroatra zany ampifangaroantsika eo amin'ny indrindra fa ireo mpanao gazety tsy mivakivaky lohany zany izy koa le mpanao tantara atao amin'ny radio RNM taloha vakina manko reny tantara reny tompoko alaina feo de nisoratra olona tsy fantatra tsy vandanta ka fa tsy nanao montage le mpanao montage fa ozy izy zavatra voasoratra ato hoe Andriamantoa commissaire zay soratra ato ary tokony ho zay ny accent anao ny intonation Andriamantoa commissaire fa le izy mivoaka avy any Andriamanitro commissaire Andriamanitro commissaire de tsy nitapahany le mpanao montage izy fa tsy niaino koa angamba izy nandeha nivoaka Andriamanitro commissaire nandeha daholo tsy montena izy fa zay fa tsy le mec tsy anao an'izany mihitsy fa eo zany mba afatrafatra ho anareo teknisiana enoy sy ny mpanatotosa moa zany mazava ho azy enoy aloha io zavatra alefa io fa sao de misy olo miteniteny izy lay télévision na tamin'ny 2 volana lasa 2 volana lasa miteny ratsy le sipa eo tsy hotenenina le izy ka tsy hotenenina le anarale télévision ka miteny ratsy le sipa eo amin'ny teny frantsay io fa miteny gasy izy miteny ratsy
Mais dépêche-toi, on va être en retard. Mais j'ai du mal à me décider. Du jaune, du marron, du vert. Hein? Mais quel goût! Bon, va pour le mauve alors. Tiens, c'est plutôt osé ça. Tu vois que tu peux choisir en un clin d'œil quand tu veux. Choisissez le forfait Wana 1000 pour profiter jusqu'à 26 minutes vers tout opérateur ou de 60 mégaoctets d'internet ou encore de 50 SMS pour seulement 1000 arrières TTC, utilisable 24 heures. Appelez le 444 étoile 1 étoile 2. Orange. Porte ouvrante inventaille toute vitrée. Dinarivo sy ray alina sy fito sy ariary. Tonga vanganary eny amin'ny Alu Alarbi. Alu, distributeur de menuiserie aluminium. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Ireto misy fepetra vitsivitsy ahafahana misoroka ny coronavirus. Voalohany indrindra manasa tanana matetika amin'ny savony sy ny rano. Rehefa mievina ianao na mikohaka dia tapenao amin'ny latitsandry ny vava sy ny orona. Dia atao fahazarana ny tsy mandrora na mandreoka amin'ny tany. Eo ihany koa ny hoe atao fahazarana ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiarahaba. Atao ihany koa ny elanelana ray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Atao fahazarana ny tsy misikotra orona na mikosoka maso na koa mikosoka ny vava amin'ny tanana. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana ianao na misy tranga mampiayay dia atsoina larina tarby Mamaipona 710 amby na 910 Miraso. Rivotra masiso tompoko lasy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Zao ty tapany fitsasany trano sivysasany ary dia atsipo any lafy ny fandarana. Hotoizako le resaka momba ny Roan de Nova. Nosy anankiray. Aty amin'ny canal de Mozambique misy azy. Zany aty andrefana misy azy zany fa tsy mety be mety hoe vatatsinanana. Aty andrefana misy azy. Mialatsiny fa de Roan de Nova rery aloha no resahako eto. Satria ananako fanazavana vitsivitsy ato amin'ilay mitondra lohateny géographie de Madagascar zay nosoratany Dandoa. Ny daty no omeko rehefa avy eo fa mialatsiny fa tsy hitako eto vetivety eto. Fa angamba aloha alohan'ny anazavan'ny Francis Bebe kokoa izy dia tsara no mahafantatra fa ny refin'ny tany amin'ny ankapobeny dia 4 faingo 4 kilometatra toradroa no habean'ilay tany ary izy rery amin'ireo nosy ireo no misy an'ilay le habean'ilay superficie. Roan de Nova? Ay, Roan de Nova. Roan de Nova ka? Roan de Nova resatsika etoko. 5,700 hektara izy ato. Ny halavany dia 9 kilometatra ary ny sakany dia 2 kilometatra sasany latsaka eo amin'ny ankapobeny. Izy rery no nosy misy an'ilay terrain d'aviation ana izy zany tsy sport satria manodidina azy eo feno corail be dia be zany izy afaka hidirana sambo zany. Izy zany izy rery misy an'ilay piste ahafahan'ny aeroplane mipetraka dia zay zany mba tsara fantatritsika alohany ano izy Francis makasikasika ny Roan de Nova ity. Io Roan de Nova io dia anisan'ireo nosy hoe iadiantsika fa ny anarany amin'ny teny gasy tokony jerentsika ihany hoe izy le anarany fa tsy dia tsy fantatra aloha hoe iza marina tena anarany fa dia tenentsika amin'ny hoe Roan de Nova io ihany aloha izy hatreto aloha zany. Izy ity dia anisan'ireo misy harena indrindra manodidididina azy ary anisan'izany ohatra ny trondro sy ny ino zay fandarana zay sy ny alu sy ny orange sy ny galana. Izy ity dia anisan'ny nosy misy ihany koa tortue marine na soka-dranomasina. Ka rehefa tena tonga ny fotoana maro be io fotoana misy io amam-bolana maromaro mihitsy dia tonga eny mipetraka eny ireo malagasy zay tamin'ny taona 1898 dia nisy olona mandeha makeny ka fantatra fa enina ka hatramin'ny 9 volana isan-taona dia mipetraka eny ireo mpanjono malagasy zay vahoakan'ny mpanjaka Alidy avy ao Mainty Rano. Nisy mpanjaka antsoina hoe Alidy tao Mainty Rano tao ary dia ireo vahoaka ireo no mandeha manjono eny amin'ny nosy Roan de Nova io. Hoy ilay capitaine de vaisseau le dos tsy fantatra hoe le dos iza io fa izy no mpandehandeha makeny ka tamin'io taona alohan'ny taona 710 io dia gasy no mandeha makeny ka mandeha botry ry zareo mandeha makeny amin'ny volana Jolay zany amin'izao fotoana izao zany
eo amin'ny olona 30 eo zareo no mandeha makeny amin'ny ankapobeny miaraka amin'ny zaza amam-behivavy. Ny zavatra jonoiny zareo eny na trondro izany na soka-dranomasina zany na inona dia amidy am'ireo arabo ao Ambanoro aiza ozy nareo manana anarany Nosy Be Hellville. Ambanoro no anarany Nosy Be tam'izany fotoana zany. Amidy eo reo trondro sy ireo zavajavatra reo ka arabo ny olona mividy azy, zany hoe nitobian'ny arabo io toerana tao antsoina hoe Nosy Be ankehitriny io. Ary de manapirofo zany rehetrarehetra izany fa nandritra ny fotoana io ary efa ela be tany aloha tany de gasy ny olona mitrandraka an'io Nosy Roan de Nova io fa tsy vazaha. Fa nanombonomboka tonga ny vazaha de nangonondry zareo am'izay reo nosy rehetrarehetra reo niaraka tamin'ity tany be ty Madagasikara e Mascareigny no anaran'ireo nosy no zanahan'ny frantsay. Fa indrisy no ny hafetse ny zareo frantsay dia nomeny fahaleovan-tena isika tamin'ny faha 9 volana jona taona 1970 fa tsy naveriny le ny nosy manodidina atsika fa lazay ny fambola anazy. Ary de anisany mahakamo izany satria i Fransa zay any amin'ny 10 kilometatra lavitra aty an'ilay Oceane Indiana no tompony an'ireo nosy reo. Ka zay mahatonga la réunion anazy io. Mahatonga la réunion apetrana akaikitsika io. Izay mihitsy mantsy. De la réunion nefa mbola any ambadika atsinanatsika any raha mihoatra amitsika zay atsikaiky satria ato andrefatsika ato io nosy io fa tsy ao atsinanatsika. Satria raha vao miresaka le tany sy le toerana aloha de aza tiny fa misy resaka climat zay tsy maintsy resanao ambadika le izy ny climat ino zao climat zao miteny frantsay amin'ny teny malagasy ry Francis ny toetrandro zay misy ao anatin'ny toerana io manomboka ny volana avril hatramin'ny volana novembre eo de mitovitovy amitsika ihany zany andro vanim-potoana mangatsitsika koa ny amin-jareo ary ny akoatran'izay zany de vanim-potoana ny orana ny manomboka ny desambra hatramin'ny volana marsa eo zany ka noho izany zany lasa tsy de mahagaga intsony raha tianjareo frantsay io toerana io satria be de be zany ny vokatra ambanin'ny tany vokatra ny ranomasina zay afaka miaina io am'le toerana io izay no mahatonga azy miady an'io zavatra io zany. Ny fanaraka ity vazaha anankiray ity tam'izany fotoana izany fa hanofa an'le nosy am'ireo olona tao midika zany fa misy tompony io nosy io de io vazaha io nanofa an'io tany io nandritra ny 20 taona. Anofa an'io tany io nandritra 20 taona. Zany hoe raha nanomboka tamin'ny taona 700 zany izy nanofany de tokony tapitra tamin'ny 700 ny fanofany an'io tany io. Inona nataon'io vazaha io? Tsy fantatra le anaran'le vazaha aloha zany tsy voalaza ato anatin'ity boky ity fa napetrany teo nanao trano izy, trano vita amin'ny ravikazo vita amin'ny mololo zay voalaza ato mo case en paille tsy mololo ve zany paille zany de nasiny toerana fanahazana trondro teo amin'ny toerana io sy magasin de stockage-ny de teny amin'ny loha sama dididina teny kosa satria teo amin'ny 10 hectara eo no namboleny 10 hectara sasany no namboleny katsaka, namboleny voanjo, namboleny mille. Ny mille zany de tsy haitsika loatra ny filaza azy fa apemba ny filazantsika ny mille sy ny sorgho ka tsy haiko inona ny tena apemba am'ireo na ny mille na ny sorgho. De namboleny mangazo, de namboleny vomanga, de namboleny tsaramaso malagasy. Tsaramaso malagasy haricot malagasy. Tsy haiko inona mahasamihafa ny haricot malagasy sy ny haricot hafa. Ndray le anarany fotsiny ka haricot le sakafo haricot fa le toerana zany raha zavatra resanao anatin'ny teny francise mihitsy le hoe ana malagasy le izy taloha satria raha ny limite frontière atsika 20 taona izy ny anofany le vazaha io azy raha ny resaka frontière maritime atsika de atsika io tany io am'izao fotoana zao zany hoe atsika zany io tany io fa fain'le vazaha moa le izy de tonga de lasa ny vazaha izy de hoe lasa ny vazaha zany rehefa aveo de zany lay makasika le tana merci baba. Akoatran'izany le ao amin'ny nosy Roan de Nova io ihany koa de ahitana tam'izany fotoana zany ankoatran'io fambolena nataon'io fambolena zava-maniry nataon'io de namafy ihany koa izy hazo zanakahazo namafy zanakahazo toy ny hazo fihinam-boa toy ny mahabibo toy ny orange zany toy ny papay zany toy ny cocotier coco zany alu mpanoana fandarana
Ary raha ny filazany azy ato de nahitany vokatra tsara hono izany tam'izany, mba ilazana fa anisan'ny tany tsara ihany koa ho an'ny fambolena io Rouen de Nova io, na de kely aza. Fa rehefa niaraka tamin'ireo vahoaka ny mpanjaka Alidy, tsy haiko na Alidy fa makany eo na Alidy fa Y ny farany. Rehefa niaraka tamin'ireo mpanjaka ny Alidy io izy de nahay niara-nonina tsara teo amin'ny vahoaka io ity vazaha nanofa tany teo. Le vazaha zany tsy voalaza mihitsy. Misy trano ao anatin'ny tany ao amin'ny Rouen de Nova. Anarale trano de hoe Paturo. La maison de Paturo ty zany. Ka anaran'le tompon'le vazatao zany. Ka anaran'le vazatao mihitsy zany hoa. Zay tonga le trano io anay zany. Io. Tam'izany ve? Ndaso loka. De ao le trano. De ino misy teneko teo. Paturo. Paturo. Le Paturo tsy Paturo azy. Tsy idirany mihitsy ka. Patro. Ien Patro. Ien Patro. Betsabetsaka ny hazo naniry tao zany raha ny voalaza teo de feno bozaka tetsy teroa ary angamba ihany koa ozy izy zareo hoe raha izao fahitana zao bozaka maniry eo zao de tsara iompina omby ihany koa teny amin'ny toeran'io. Mety sarotra angamba ny tondrana omby satria nosy le izy de tsy nisy omby gasy. Omby gasy, ny omby malagasy de tena miavaka mihitsy satria raha vao hitanao eny amin'ny sary eny ny omby malagasy naiza io sary io zany tonga de hitanao rehefa ankoatry ny olombelona zay tonga de fantatra hoe gasy io za raha vao mahita télé fa mandefa reportage momba ny Madagasikara tsy hitako ny fiatombohan'le fandarana fa tonga de fantako hoe gasy zao fa mijerijery izy gasy zao tonga de hita teny amin'ny tarehin'olona na ohatra hoe tsy mampiseho olona izy fa mampiseho karazana paysage fotsiny sy omby tonga de fantatra hoe gasy io satria ny omby gasy koa izy mahay miteny gasy tsara mihitsy tena tonga de zareo samy omby zany resaka miteny malagasy miteny gasy tsara vao hitanao ny paysage zay tonga de gasy zao ary de ao amin'ny nosy Rouen de Nova io de misy bozaka maniry tonga de hitanao hoe gasy de nahitana hazo be da be tao misy hazo anankiray zay no tena betsaka tao lay antsoina hoe befangana no iantson'ny indigène azy na ny ponina. Ny indigène moa ny fiantson'ny vazahany tony zavatra tony satria aza adronoina fa Danto zay mpanoratra an'ity boky ity de mbola tao anatin'ny andro fanjanahantany tanteraka mihitsy nanoratany an'ity boky ity dia mazava ho azy indigène no fiantsony ny malagasy tam'izany fotoana zany. Zany befangana zany na befangana mino fa befangana tika. Befangana no tena maro anisa tamin'ireo hazo maniry ao ireo. Fa le nosy ve mety misy ity. Allo hazo fanaovana kitay. Mety misy idirana ihany ve ny fitsoahana tam'izany ny pirate zany rehefa nandeha tam'ilany de mitsoka. Allo rakoty. Efa tsy moa le fivoriana natao teny Andavevara momba ny hoe izay parsa sy nosy manodidiny. Maheno. Mitsiditra ihany ako. Allo RDJ goty ny fivoriana moa zany iny misy andry professeur Andreva sy ny sisa. Misy ny resaka tany amin'ny ONU le hoe fanambara tamin'ny 1989 sy ny sisa afaka iny voalazany be efa misy taratasy any momba an'io ara-voajanahary aloha ara-géographie zany de tonga de mifanakaiky am'izay sisitra masina sy ny sisa fa zao indrindra ny ilana olona satria raha ohatra nako zany raha niaona tamin'ny ambassadeur tany ivelany tany any Afrika sy tany États-Unis de miresaka hoe inona moa ny asanareo, inona moa zany ny ataonareo raha vao mifoha maraina. Rando indigène moa izy. Radio indigène. Rehefa avy eo nareo ve de indigène de radio indigène. Manao sy ny taratasy. Ilafia. Ao anatin'ny fomba ampitana ny resaka tadiavin'ny firenena anankiray izy ny solotenatsika any amin'ny ONU, izy ny solotenatsika any amin'ny Union Européenne, any Suisse, any Bruxelles zany. Metsiketika. Ahoana ny ilana olona somary mafilo, mafiantoka. Azontsika atao hoe tonga taty ihany ry Erdogan, misy fotoana ihany ry zala vénézuélienne efa maty le bandy iny. Mila olona, ny diplomatsika ve matanjaka. Il départ sur les sacs. Satria miandrasa diplomatie ianao, miandrasa lalàna iraisam-pirenena ianao, miandrasa ny tantara ianao, eo ianao sy ny tranonao, garoniny ery, tena amiko, tena zany mihitsy zava-misy.
tena hoe lany andro e ny diplomasia zao sy sisa ara-boajanahary atsika eo aloha inona geste teknika miaraka amin'ny atoka mafy mba efa nataotsika mba hidokafana aloha mba misakara aloha inona mba fahina mba atao e hijorojoro Macron iry am'le nosy zay parcerie tsika de ohatrany hoe de tena misy complexe mihitsy satria io hita eto tanàna izay complexe madinidinika zay iza mijoro iza mafy iza mafilo za zao ohatra raha ohatra ka misy tokotany tao amin'ny heri tao vitry de io tokotany io tsisy namindra misy teo de asiko faritra de asiko fefy de ataoko hoe isisy Madagasikara le pangonao tsy tanina be ka miangavo ny mpanao gazety miangavo ny mpanao gazety mba hitaiza mba hiaro mba ho mafy atoka ihany ko tanina be anosy anareo raha ohatra manko resaka le resaka toy ihany aloha zany le resaka Rwanda ihany io Rwanda fara zany de sany eto aloha fa mbola fa omeo aloha le anarany Rwanda amin'ny teny gasy tompoko fa tsy anananay ato aloha izy satria ty tatitra vakiko ty de tatitra nataon'ny lieutenant Danzel zany lieutenant Danzel Domo tamin'ny taona ohatrany mademoiselle zany le izy tamin'ny taona arivo sivanjato roa ampy tamin'ny 1902 satria zany raha ny tantara de hoe nisy koa zany teo akaiky teo akaiky Rwanda de nisy le hoe misy nosy anankiroa kely madinika eo nosy kely nisy any Bassage de l'India ka la Bassage de l'India zany rehefa tonga ny marée haute dia difotra foana ka anika lasa mety ihany koa fa tsy hoandre piraty io Rwanda de Nova io tam'izany fotoana izany zay na tonga le hoe lasa nisy olona nandeha teny zany de monina teny nareo malagasy taty amin'ny maintrano zany nandeha teny satria nafantatra hoe ay azo ipetrahana ke zany nosy io ay azo itoera satria no le fatahorana le marée haute zay no natonga zareo findratany efa fantatry ny poniny mainty rano ankehitriny ny fisiny io nosy io satria nisy fotoana zareo mbola nandeha nakeny tsy fantatry moa ankehitriny na hoe mbola misy mpanjony mandeha makeny any ve satria ohatra misy miaramila frantsay any zao mipetrapetraka eny fa mpanjony malagasy avy eo mainty rano tena mandeha makeny foana zareo makamakatrondro eny fa izy mody fa tsy mijany eny izy fa zareo makamaka mitendry gitara ohatra zany zareo eo zareo de fa nilany atsinanany io nosy io ary TV-za tompoko tsy azo foa raha de mitsazoko mihitsy taotsosety foany olona fa tsy amainina le raviny amainina sesika eo anatiny de fa mampikohaka zavatoza mihitsy mampikohaka zavatoza ny frantsay nalambatra an'io nosy io tany amin'ny taona 1949 nanambatra hoana nalaino anazy zany lay nosy la nosy tamin'ny 1896-97 teo zany andraso le zavatra vakina ho mihitsy no zavatra navoaka taty afara taty afara am'izao fotoana isiany conflit eo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa zao no namoahana an'io taratasy io vakina io fa ty zany fa namboarin-dralavoangy nambarany voangy hoe natambatra frantsay io fa tsisy zany natambany zany io fa natambany izy ka zay aloha zany le vaovao officiel eny rehefa nandinika hono ny mpanamoly de hitany fa ratsy le mandinika efa nandinika mpanamoly de tsy foka moly hoe tena ratsy le moly satria lasa mampandinika de noho izany zany de hoe aloha tena aloha ajana de ajana le fandinihana ane zany nafa le moly foana ihany tsy takatry ny tsy mpanamoly zany zavatra resanareo zany tena zay tsy mahatakatra an'izany tena marina ny zavatra voamarika tam'izay koa tamin'ny taona 1997 amby 1897 de ny tapany atsinanana ny ilany atsinanana amin'ilay nosy za ty amin'ny côte est zany de hita fa feno fatina biby fatina vorona ranomasina anisan'ireny ohatra ny mouette saiko ny anaran'ny mouette amin'ny teny malagasy pirouette fa ny mouette cacahuète de le vorona le mangery milatsaka eo ambonin'ny satroky Dupont amin'ny Tintin ka le nierika ny ray hoe iny zany milatsaka amin'ny lohanao zany de je dirais même plus izy sady ny andrandra izy milatsaka teo amin'ny orony le Dupont anankiray le izy reny mouette ka nisy fatana vorona be deabe teo de hoy ilay capitaine Ledo zay teny am'izany fotoana zany teny de hoy izy hoe nety nisy coronavirus namely an'ireto mandainga tompoko fa tsy zany coronavirus zany ato anaty zavatra vakiko fa sao de misy mino an'izany tokoa nareo hoe nisy coronavirus ony tam'izany mety nisy virus nisy aretina nisy arety mandripaka an'ireto voronreto natonga an'izy maty be deabe teto fa hita ihany koa misy goaika teny amin'ny toeran'io nisy karazana boloky teny amin'ny toeran'iny mbola velo reo tam'izany ary nisy
saka misy kary, inona atao hoe chat sauvage, tsy kary fa manao moa ny paozin'izany kary zany. Ngeza izy dia sady bebelo. Za mbola tsy nahita. Gris ny lokony. Zay le hoe mivarotra saka beloha. Sady ngeza izy bebelo sao dia mba zany sy nisy any am'zany. Ohatrany le meky zao zany le izy. Ty ny beloha iketrika le anankiray iny. Fa iketrika tompoko koa dia iketrika taraiky. Iketrika tompoko koa dia tsy marary ny coronavirus, tsy confiné izy fa sao dia mietratra zay ianareo. Sao dia mietratra nareo raha anaka izy. Tsy confiné izy fa izy fotsiny ano te confine. Manao auto-confinement any am'zay misy azy any izy fa izy jerijereo ao jerijereo any anatin'ny postany any fa hitako any izy matetetika ary miaraka amin'ny namana fianakaviana miaraka amin'ny zandrina izy matetika hitanao voakavoaka ery sariny renany manao boule manao pétanque manao inona fa rehefa mandalo ambalavao rehefa miakatra ao anao raza dia ino le zavatra jerintsika eo 303 io. Misy sao dia hijery vidéo eau de vie eau de vie hijery vidéo tsara be mihitsy eo tokony kofboy sy aho dia tao leka zalahy mba hijery vidéo ny raika fa hisotro vidéo eau de vie ny dikan'izany zavatra zany. Ny nosy Rouen de Nova zay voalaza teo zay dia iray amin'ireo nosy ediantsika amin'ny frantsay. Apatsahivona moa zany zavatra zany aloha mba ilazana aminareo fa na dia mankalaza ny fetim-pirenena zany frantsay androany azadoroina fa mbola ananatsika trosa ireo frantsay ireo. Ary eto dia manao antsoavo ho an'ny mpitondra fanjakana. Andao rangano fanambarany sika. Andao no fanambarany sika. Ohatrany hoe sisy la France reny zany. Dia tonga dia hoe reto tsy hanao resaka zavatra hafa tsika. Tsy resaka coronavirus tsika. Tsy resaka volana ondrana any ivelany any tsika. Tsy resaka ny momba ny politika hafa tsika fa tokony resana fotsiny dia zao hoe ny nosy Rouen de Nova dia à Madagascar. Un pain, c'est tout. Ah oui. Beurre ou confiture. Zay ataony zay teneninao fa any Malagasy ireo nosy ireo satria izy ty efa kapitandroka. Efa kapitandroka anao tao rehefa resaka donda tabatra ty atao ty hoe tena zay mahery mandona latabatra ihany tena ohatrany hoe mahay vava hery zao tontolo zao. Fa io moa zany tsy hampaninany zareo frantsay hanototra an'ireo filazam-baovao hoe tsy teroa hoe tena totofo rangafa antsika frantsay ireo tsy manina ataontsika ny herintsika mba ho eno satria ny frantsay tsotra be fotsiny azy momba naovanan'io hoe jereo ane ny frantsay nanao ny atao hoe ino izy teo nanao ny fanjanahana fa ny tombony amin'io resaka nosy Îles Éparses io dia fitandrona ny resaka voalohany aloha ny resaka ino moa izy teo resaka faune et flore hoe zay mikarakara ny resaka environnement izy fa tsy hoe zay nanjanaka dia tsy mijery an'izy fa dia mikarakara an'ireo izy dia zay no mahatonga ny sady fanampiana amin'ny ireo firenena manodidina zay tsy mavita mikarakara azy fanampiany frantsay atsika amin'ny fiarovana ny valan-javaboary tsiro aty anatin'ny tany be koa io ka zay moako le BDP moako zany langage ny amin'ny anarany ny nosy manodidina. Ohatra itsika mandray hoe Rouen de Nova ataontsika hoe izany dia niova dia izy koa le izy il glorieuse glorieuse tsy mampanina zany fa zao zavatra ataontsika rangaha ohatra zany satria hevidrafina matetika hono hoe nandeha teny zany Emmanuel dia miteny izy hoe sisy la France ok tsy olan'izay moa va isika amin'izao tsisy atao izao satria miresaka hoe inona ny atao sy ny tsy atao moa zany fa miomana amin'ny hoe inona daholo ny action. Misy ambassadeur zany eo frantsay manoratra taratasy zany isika milaza ny ambassadeur frantsay hoe misy hélicoptère spécial natomboko andao ianao mba hiaraka aminay ny raha amin'ny fitondrana frantsay ianao izay hitondra caméra an'ireo télévision na akaiky na tsy akaiky ny fitondrana tsy olana dia lasa mba mandeha izy tsy voatery teny hoe isisy Madagasikara fa mba maka sary alefa mitele hoe toy izao re tompoko lahy sy tompoko vavy ny nosy manodidina hitanareo zavazavatra tsy mbola natao mihitsy ene dia anika hoe ny foro-drambo ny endriky ny firenena majinika eo anatrehany matanjaka izay foana ny sary aloha miforo-drambo tsika eo anolohan'ny firenena matanjaka satria na ny kisarisary sisy ary tsika mifanohonono hoe dia raha vao tsy mahafantatra le tantara zany dia tsy mahita hoe efa nisy gadrainy le ono mpanjono nandeha nakany ary le izy efa misy ny taratasy milaza fa raha ohatra ka iraha amin'ny tatana ary tsy dia olana loatra irahana amin'ny tatana dia andao mba hanao pique-nique kely any rangafa zay vonona hiteny hoe isisesenoa tsy olana loatra Madagasikara ity mba ataontsika teny gasy le ty le izy
Madagasikara eto. Madagasikara eto le geste teknika manko mba mifanao ray sy ray mifanao ray sy ray. Io zany tsy tokony sieritseritra hoe ka le fifandraisana fanampiana inona complexe anankiroa le zavatra tiana tenenina amin'le hoe mivantana sady eken'ny olona jerena ohatra zao vo resaka hoe fanodikodonam-bola sisisa na ny resaka aretina hoy deba hoe nabi ny coronavirus nefa teto tamin'ny 91 ny coronavirus ne teto tamin'ny 2002 fa zao andraso mba zaraina isaky ny fitondrana ny aretina dia ndeha tamin'izany ny choléra tateo rindrina fa nataony test de zao ny coronavirus mba mifampizara marina ve zany nabi tsy marina zany zany hoe manatrika ny vahoaka amin'ny télévision zany zay mpitondra zay sa mafinaritra nge de mijery tsara ao anaty caméra Charlène action de miteny hoe izaho tompoko dia tsy nanodina vola teto Madagasikara mihitsy na vola mpanjakana vola tsy misy toy ohatra le nantaninanay hoe eny sa tsira mahazo azy zavazavatra ohatran'izany zany de sanavina be zany fa mety milay zany ohatra ny ty le rangaha le nanasoketa polisy ty nanasoketa polisy le rangaha amin'ny tapimaso ty de hoy zao ny polisy hoe mangataka anao fialatsiny apahibe maso milay tsy mitoy ny resaka fa de hoe miteny apahibe maso anao publiena na amin'ny télé miteny mialatsiny afa nandaika nanasoketa polisy hitanareo io misy sarina banda tapimaso io nanaratsy polisy anazy zao hoe manotra le polisy aimo tsy sary io ao anatin'ny vaovao farany fil d'info de mipotra le bande milay ny akanjony ary niezaka foana mijery hoe bandy fantatra ve satria tsy ihany fa mbola bandy fantatra anosy anareo amin'ny sifatelo indray minitra mbola vao amin'ny 7 latsaka zao ireo nosy reo mbola tsy zany ve le anarany miteny gasy hatrao satria le nanambaran'ny Emmanuel Macron an'ilay hoe sisy à la France tena glorieuse nakaiza moa le boky amin'ny Francis ngeotra nanana boky iny taratasy netiko taratasy netiko tamin'ny anarana teny malagasy iny ziny fa teny frantsay lesona ny zanako izy iny ary dia tsy nanonona mihitsy na fa tsy tadidiko hatramin'iny fotoana izy eny so ihany aloha fa tsy fanao itsony no mifitra amin'ny taratasy ankehitriny fa dia tsy any kabonely izy fa de mifangarongaro fotsiny amin'ny zavatra be de be aoatranao aloha fa naizana zany aza le anarany amin'ny teny frantsay de fantatra daholo anarana vahiny moa zany satria ny Rouen de Nova zany tsy de teny frantsay zany sady tsy teny frantsay koa zany Juan zao ohatra ny manakaiky sonoina fa rehefa teny izy ohatra teny espaniola zany le Juan de Nova basasy da India tsy teny gasy zany teny frantsay zany portugais zany satria aza diny fa raha ny tantara nge tsy maintsy nisy portugais foana no tonga voalohany taty sisy portugais koa de tonga taty avany amin'iny faritra mirefana iny sisisa iny nosy Madagasikara aza Diego Diaz ary moa zany nosy lehibe indrindra aty amintsika ma base militaire américaine lehibe indrindra maneran-tany Diego Garcia ty zany Diego Garcia Diego Diaz nita Diego tamin'ny Diego Diaz nahita Madagasikara tamin'ny Diego Garcia zafady tamin'ny 10 volana aogositra disoa le izy 1500 dimanjato sy arivo nahitany Diego Garcia zany de base militaire ngeza indrindra maneran-tany aty akaikitsika ty zay efa fanarandra tany aloloha tany de fandrareo ao izy zao tsy ataony ninona tsony zany koa mbola anisan'ny présence aty amintsika ty ny américaine dia maître du monde anisan'ny zavatra tokony edetsika hevitra ngeza be mihitsy any am'ireo fananatsika mbola lasan'ny vazaha ireo satria atraizany fetrany antsoina hoe fanjanaha tany satria rehefa tena natolotry ny vazaha zany le hoe fahaleovantena tamin'ny taona 90 vao nankalaza ny 90 taonany ihany koa ane ny RD Congo koa tamin'ity taona ity raha tsy diso ny fahaleovan-tenany niaraka tamin'ny Sénégal ihany koa tamin'ity taona tamin'ity taona ity ihany koa ny 90 taonany Sénégal tamin'ny miaraka ny antsika malagasy zany rehefa nomen'ny vazaha frantsay moa zany ny fahaleovan-tena de atraiza le antsoitsika hoe fahaleovan-tena raha ataotsika hoe tsy miresaka ny resaka politika tsika hoe mbola ny frantsay ny ao ambadika ao sy ny resaka économie tsy de zay loatra fa eo amin'ny resaka géographie maleo tena ny inona naveriny zareo daholo ve sa mbola nisy ny tazominy ary raha eo amin'ny lafiny ara-boajanahary rariny sy ny hitsiny mba tokony ho antsika malagasy kosa ireo rehefa naveriny kanefa misy fahamarinana ny hoe tsy namerenany aty amintsika any Comore satria i Comore dia niaraka ny zanahana tamin'ny Madagasikara tamin'izany fotoana ireny tafiditra ao anatin'le hoe Mascareigny fa i Comore anie tsy ho gasy na ovinana oviny satria ny gasy tsy lay tany fa ny olona no gasy
zany hoe raha mbola misy olona amin'ny teny malagasy zany miasa eo sy monina eo gasy Kiba zany. Ka ny Moustiquaire manomboka amin'ny 507 ariary. Tonga vaingana reny amin'ny Alu Alarbi. Alu, distributeur de menuiserie aluminium. Pom 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 pom. Mais pourquoi cries-tu? Tu vas réveiller toute la maison. Chérie, écoute, je m'entraîne. À chanter faux, c'est ça? Mais non, chérie, c'est la reprise. Quelle reprise? Mais je ne la connais pas celle-là. Mais le foot, chérie, le foot, sur les bouquets Canal+. Pour votre plus grand bonheur, le football fait son grand retour sur les bouquets Canal+. Retrouvez le meilleur des championnats européens, Première Ligue, Liga, Serie A et la Super League sur vos bouquets Canal+. Les bouquets Canal+. RDJ am Siv Maraina. Arovo ny tenanao a, dia arovo koa ny hafa. Ireto misy fepetra vitsivitsy ahafahana misoroka ny coronavirus. Voalohany indrindra manasa tanana matetika amin'ny savony sy ny rano. Faharoa, tapeno amin'ny lantotsandro ny vava sy ny orona raha mikohaka na mievina. Atao fahazarana ny tsy mandrora na mandrewaka eny amin'ny tany. Atao fahazarana ihany koa tsy mifandray tanana rehefa mifampiaraba. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana na misy tranga mampiaya dia antsony 910 na 710 amby. Odio, misy rivotra. Mifoka sigara rakoto mamonjy. Raha nanonina ny idiran'ny rivotra. Fa vita le izy, mivoaka ny feoko iny dia misy nangatahanareo betsaka moa mbola feroko eo fa raha misy amin'ny vola dia raisiko tanandroa fa le izy zany misy nangatahanareo avereno le hoe inona le zavatra fiadiana misy zavatra mifangaroaro be dia be mantsy coronavirus tamin'izao zao za tao amin'ny hôpitaly dia nomena yaourt. Misy olona nefa ny atao miteny hoe tsy mahazo mihinana produit laitier. Zay teneniko hoe diso zany angamba. Fa nomena yaourt satria ny antony efa nazavaiko maro. Misy marika ve le yaourt sa tsisy? Yaourt karazany be dia be nomeny zareo. Satria tsy azo hoanina. Tsy azo hoanina aloha, azo hoanina ihany izy zany fa ny yaourt tsia ny antony misy bakteria miady amin'ilay virus ao anatin'ny yaourt. Rehefa le yaourt tsia zany inona moa? Ahoana moa filazana zany? Ino moa filazan'izy le miraikitra iny fa tete. Yaourt. Le izy le onctuosité. Le zay nini? Zay fa tsy haiko miteny azy amin'ny teny malagasy. Viscosité hozy izy misy bakteria mahatonga anazy ho lasa ohatran'iny. Dia iny bakteria iny harihitrany. Harihitrany zay mahatonga azy mandray, lasa mandray. Zay zany dikany mandray an'le lasa izy mitambatra iny lasa madity. Fa fahazoako alisy ne mety eo amin'le hoe le izy mangatsiaka mety zay ny olana amin'le tsy yaourt. hoanina glacé le izy ka. Tsy hoanina glacé le izy zany. Glacé le izy dia tsy hafanaina izy le maditidity zany tovy amin'ireo ake. Dia le izy ny zavatra ray ahitsy ihany koa tompoko zavatra teneniko eto dia avy amin'ny mpitsabo fa tsy avy aty aminahy. Ny ahitsy ihany koa afaka mihinana vitamine C ianao fa rehefa misy fambarana aretina ianao na manavy ianao na ohatr'izany ianao vao mihinana 1000 cc. Zany hoe anankiroa amin'ilay tsy tsara. Anankiroa. Fa rehefa tsisy rehetrarehetra zany ianao dia ray ihany. Tsy voatery tsitsafina. Hoanina. Fa tsitsafina le izy fa le atao le reny tsy conseillé. Zany fa manino? Tsy loatra misy gaz reny. Tsara tsiro. Tsara tsiro izy fa tsy tsara tsiro Vincent. Tsafina fa tsy dia tena tsara. Dia ny zavatra rehetra voankazo sy ny légume. Le zanako nangalatra ninana effervescent vitamine C tao. Tao ampavana izy na lohany angy ary nasitriny eo amin'ny armoire misy ny akanjoko ao le izy matahotriny ho bety izy. Dia le tsara ny masoandro. Tsara masoandro ary masoandro manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 eo le tena tsara. Raha misy 20 minitra eo ihany eo fa tsy hoe soleil mihitsy dia alana daholo dia akanjo ity dia zay dia 20 minitra ihany manao an'io dia misakafo tsara
de tsy de tena mihinana zavatra be menaka ary tsy mihinana hena satria ny hena asida protéine asida fa ny sakafo hohanina tompoko a de base na alcalin de zany alcalin zany a ny legioma rehetra ny anana indrindra ny anan-drano a sy ny inona indray moa ty le foanin'ny popey ity épinard reo a tena be a reo zany tena alcalin indrindra ary reo nefa ny a be fer ny fer koa nefa ny tena ilaina de ny voankazo rehetrarehetra be vitamine E daholo a de ilaina vitamine D ilaina zany hoe ny masoandro zay zany le izy a de tsy mihinana zavatra mangatsika mihitsy na ny zavatra hohanina na ny sotroina misotro rano matetitetika rano mafana de raha ohatra hoe mangitingitika ny tenda sy ny orona de manao gararaka amin'ny rano tsira tena sira le izy tena sira le izy tena sira de atao mafana koa iny rano iny a de atao a lavage ny orona zay zany le izy a de raha manana ny tikininipotsy ravy tsara tsy atetretrety ty ary ty indray a ho an'ny olona tsy manana aretina zany hoe le tsy manana le olona tsy mihinam-panafody hafa zany hoe misy olona mihinam-panafody hafa ohatra anazy mihinam-panafody hafa tsy de tena aprisiana ny hevoka fa afaka manao hevoka foana fa tsy amina ravina fa amin'ny ranotsira nanaovana hevoka afaka atao azo atao merci Erika raha hoan'ny olona ihany indray a izy zay a tsy misy aretina ninina mitaiza azy a de afaka atao azo atao a be dio indray azo atao a ny ravikininipotsy a ny ravitsara ny ravina papay a ny ravina voasary a maromaro izy azo atao daholo reo rehetrarehetra reo fa ny ao aminay moa zany rehefa ohatrany tsy tena misy fepetrany le ravin-javatra atao hevoka fa ohatrany ataon'olona hevoka daholo ny ravina zavatra rehetrarehetra samina ravina goavy zavatra misy fofona fa le izy mantsy tena ilaina tena le fofona raha ny tena marina tsy de tena le fofona le tena ilaina fa le zavatra de entina mafana le setroka mamay entina mafana atsofoka any aminao de amialatsiny fa ny tsara aloha izy misy fofona iny satria mba hainonao ihany koa mbola mahino fofona ve za zany le fifaliana ny anay raha Erika tato an-trano fa na de fa rivotra le zanako na ianao le fofona atao zay rehetrarehetra niorakoraka indray ho de atao tsaramasiny loaka zany satria anisan'ny zavatra tena zava-dehibe amin'ny olona am'izao fotoana zao no hoe fahafantarana azy mety ho salama tsara ianao a fa tsy maheno fofona sady tsy maheno tsirokanina fa tadidio anefa fa tsy fampitomboana ny sira ao anatin'ny hanina no mampatsiro azy so de isy anampinampy sira eo foana fa misy any koa tsy ampy le izy de ianao mieritreritra tena tsy mare fofona tsy mare tsirony de minana zavatra hafa voalohany anao tena tsy maheno na mamy na masira fa rehefa miha tsara le izy de zavatra anankiroa ihany nenao mamy de masira fa tsy afaka manavaka tsy maheno mangidy zavatra hafa marikivy koa maheno fa ohatrany hoe mihinana chocolat ianao de tsy mahafantatra hoe chocolat zany hoaniko zany ohatrany chocolat vavy na mihinana voasary zao mantsy larisa zao ohatra anazy ao a tsy nanao an'izany rehetrarehetra zany a za na heno tsirony a za na heno fofona za tsy manavy a za tsy misy lelo a za tsy mikohaka ola mahazo tsirony e fa mampijaly le tsy maheno fofona sy tsirokana tena sady malaikomana be anao anatin'le iny zany ny anano nyseho tampoko iny tena rosotro rangaty a fa fortseko fa tonga de mandoa le malaikomana io sa le tsy maheno tsirokana rosotro ihany miditra ao am-bavako fa vao mihoatra an'izay de mandoa zay kosa aloha nandritry ny herinandro tena fijaliana lehibe ny ena i mihitsy za zany am'zaniditra hôpitaly a teo amin'ny 20 kilao teo ny voaka ny hôpitaly a 2 kilao le 2 kilao efa nahazo zany hoe tokony tany 8 tany a zany tao amin'ny hôpitaly de ny anankiray a zavatra aza dinona mihitsy tompoko matory
miala sasatra miala sasatra rehefa matory ianao amin'ny torimaso resany io ve torimaso amin'ny alina sana amin'ny atoandro amin'ny atoandro arany fa izy io rehefa tena ela loatra natoriana leo mihitsy ohatrany le bandy le miteny izy zao koe tsy raha faran'izy reveko koa io ity miroro fa hinany zao kitsely ty fa anisany raha tsy reveko mihitsy nday ty manenty azy mampangaroharo ahy zany hoe farany zavatra tiako izy izy ny matory fa am'izao fotoana zao mahita nyity fandriny ty mampandoa mampanina moa mampisalebulebo foana heritaona sy tapany atao amin'ny fandrina tamin'izao lena raha leo fisaka tena lasa fisaka mihitsy leo de ia sorana zareo de ny matory malavola koa zao manomboka miaino fitoka hatramin'ny adiny fitoka hatramin'ny adiny valo isakala de rehefa le matory ianao le amin'le atoandro iny aza mihoatra ny adiny ray fa hoana le aza mihoatra ny adiny ray zay koa izy amin'ny atoandro raha vao be loatra le matory amin'ny atoandro iny raha vao mihoatra ny adiny ray de lasa tsy de en forme loatra ndray vatana zay zany tsy nahalezilezy anahy loatra ny vatana fa za tatoatra raha tena atoandro vizaka ianao mety tsara ny matory atoandro ka fa matsiaro efa fo avy eo ianao de ohatra matsiaro tena vizaka ohatra mivizaka ianao 10 minitra fotsiny angeo ny torimaso amin'ny atoandro de zava-dehibe asiko misazakazaka madinika eo tokotany kely isa zany nanao an'izany foana mizany matory amin'ny ray de taika amin'ny 10 de matory nday amin'ny 6 de taika nday amin'ny 9 de misotro rano mafana matetitetika ianao nefa natoroko teto fomba fanaovana azy ray kopy isaky ny adiny roa tsy asina kafe io afaka atao kafe zay ranona dité afaka ataonao kafe afaka ataonao azo asina siramamy am'izay zaka moa zany fa tsy hoe kory zaka ka fa isaky ny adiny roa satria rehefa ataonao kady zany le adiny roa io raha ohatra ianao manomboka mihinana amin'ny 9 maraina 9 hatramin'ny 9 hariva adiny 12 ny kopy anankiray kopy 9 zany misotronao kopy 9 nge 1 litre sy tapany nefa nenao tsy hatramin'ny 9 ihany misotro rano fa hatramin'ny 9 le kopy ngezange vera zany ny sanany zany sotrona tsikelikely zany le isa tonga de ataondray migoka le vera ray iny sotrona ray migoka ka adiny roa fa raha fatarana zany iny adiny roa io zany tsy avela ho mandalo fotsiny fa ny tena tsara raha mahavita misotro kely isaky ny adiny ray zay ny tena tsara fa tadidio fa rehefa misotro kely matetitetika ianao de mipipi be dehibe nefa ny mipipi be dehibe io ny tena ilaina tena ilaina mivoaka any ve le coronavirus tsy mivoaka any raha mifandinihana ataony manam-pahaiza fa aiza fotony zany izy mivoaka zany rehefa midina any ambany any de maty satria mafana ny any ambany de ny tamin'ny tamin'ny sy nanotaniko sy nanotaniko ny namana rehetrarehetra de lefa niteneniko marina mafana be ao anatinao ao amin'ny tratra de ao amin'ny vavony sy ao amin'ny kibo mamay be fa ianao tsisy température fa mamay be ao de nanotaniko daholo ny bany de manao an'izay daholo tratran'izay mamay be zay daholo ny ao anaty ao anaty ino ny antony zay tsy le fanaviana akory zay tsy le fièvre zay le virus no mahatonga an'le zay de ady ataon'le fiarovanao sy le virus angambany io zany satria miteraka tsisy température ianao ny azo ny tsapaina eo amin'ny andro na de teto amin'ny tanana de eto amin'ny kibo no alaina ny température de tsisy fa eo amin'ny kibo mantsy izy ny tonga de mieno raha vao satria ohatra misy zazakely na olona manavy de eo amin'ny kibo ny tsapaina de raha vao mamay iny eo zany de eo le de ny anaty ino amin'ny kibo tsy maintsy tsapaina satria ny antony raha vao mamay eo de misy zavatra metaky zany le grefy de miaro tena le vatana de raha vao mamay eo de tsy maintsy miditra hôpitaly indray zay zany ny zavatra voatsikatra mantsy zao aloha isaky ny miresaka ohatran'io raha erika tena be de be ny olona liana amin'ity radio ty ary de eto mahatsapa ny tena hoe tsisy tika le zavatra resanay le ty toy zany tena resaka fa zao voatsapan'ny olona rehetra zao voatsapany olona rehetrarehetra fa tena ny fahasalamana no voalohan-karena tokoa satria rehefa miresaka momba n'io fahasalamana io satria tena miatra mihitsy izy zao areto de mahatsiaro manokana ny mamahy divise tena misy lanjany be le antso ataony sy ny vavaka ataony firarintso ataony mamahy divise any amin'ny farany antso ataony eto isanandro mirary fahasalamana ozy izy hoaninareo rehetra zay mieno manaraka ty fandarina ny ato anatiny ny any velany mampamanga eny anatiny any de izany zavatra zany ampatsahivina atsika fa zava-dehibe amintsika ny fahasalamana ka be de be ny fanontanian'olona mipetraka aoka zay mba tena izy no etraretina hoe mba metimety ho zany kosa angamba no izy fa misy zavatra tena tsy izy mihitsy kosa nge ny tenen'ny olona hoe mihevoka taina koa vao maraina hono aza koa ny impossible an'izay no afatra nataony mpitsabo zany aza de tena
mitoky mihitsy izy amin'ny zavatra amin'ny internet satria tsy zava-misy ny ao anatin'ny internet, tsy zavatra iainana de ny zavatra nazavaiko omaly le angatan'olo hoe avereny le izy de mino fa mihaino tsara nareo asida ilay virus ao amin'ny 7 ny pH-ny 7 à 8 ny pH-ny de zavatra basique na alcalin no miady aminy dika zany raha azo atao aenao ny hena ahena ny hena satria ny hena acide zavatra matavy sy ny menaka acide zany ny zavatra mamy acide ka hoana zany lokako zany ahena ka satria miteny aza mihinana fa ahena le izy ary zay ny fanarana izy amin'ny teny moa zay ahena kely izy de reto zavatra tokony tena hoanina fa reto no afaka miady aminy ny akondro ny voasary makirana maitso ao ka mba hainao zao le sipako voasary makirana mavo aza de mihinan-kena be loatra tsy hoandrio de zavoka de tongolo gasy ny tongolo gasy de manga moa zany zao tsy misy alova manga zany mandarinina zao ny misy de mandarinina reny mananasy de ty le teniko teo anandrano de inona moa le ray teo épinara de orange de iny no reo zany tena hoanina betsaka indrindra fa maninona reo tsisy miteny goavy mihitsy goavy ka raha misy goavy zao de goavy raha nga tena vitamine C mandriny de raisin'olona ohatra foana ny citron C orange tenentsika teto ndray fa ny goavy be vitamine C indrindra be vitamine C indrindra de ny goavy manaraka ny goavy de kiwi manaraka ny kiwi de persil manaraka ny persil hita any amin'ny grande surface izy ka manaraka amin'ny persil mananasy de ny agrume any amin'ny fahadimy misy azy ny agrume voasary makirana sy ny voasary zala mpianatra agrume reo mahay an'izay tsara tarika agrume de ahoana ny afantaranao hoe mitondra n'ilay aretina ianao tsy mare fofona aloha voalohany tsy mare tsirony mangididy ao amin'ny tenda ao anaty tenda ao mangididy de maina foana ny tenda de andraindray anao mikoaka maina ianao fa tsy hoe maina nampikoaka anao de somary miakatra ny hafananao de somary ohatrany sepitra ianao de rehefa avy eo ianao zay re tsy maheno fofakazake mandeha mivantana za manao fombafomba ratsy be zay zany le zavatra nanontanianareo rehetrarehetra de zay ny valin'le izy de mbola veriko ihany fa iza ny épinara ohatsy azo hoan'ny misy tension zany ono izy le mangidy ve zany hoe mitovy any anamamy sa hoe ny épinara misy fomba fandrahoana azy fa handroana azy zao apangotrahana aloha de arina ny ranony diso apangotrahana aloha de arina ny ranony zay vo amboaranao am'le fandroana azy mahazatra fa nisy fandarana zay no jereko maly ziponara fetsony gasy azy tamin'ny Facebook fa tsy daditiko aiza misy an'le zao fa zay ko partageko fa le telefonako misy olana kely dia tovolahy anankiray vahiny frantsay izy tonga teto Madagasikara ary de mitety amin'ny Madagasikara izy amin'ny resaka fandroana sakafo ary rehefa tonga teo analakely teo amin'ny tsena be an'ny zomateur zareo de mijery hoe anana bread teny frantsay teny anglisy pevila kina-pona matiny efa rany iny fandarany iny de matiny efa rany matiny rindra de mijery kaza anana izy de anamamy koa tsy de tsara loatra hoan'ny misy tension zany zao karazana anana fa aveo moa zany le fandravanana tena tsy hoanina mihitsy ndreny naveo moa zany le anana be de be le izy de tsy azo hoanina misy ka nabavo zany anakondako tsy azo hoanina de mahita anana ray volana stapa ndray zay efa tsy eritana stapa ray volana stapa be de be am'zay rehetrarehetra mihitsy be de be ny zavatra zany rehefa resaka tamin'ny ao an-trano moa za maly zany hoe tena ny nanamboaran'Andriamanitra ny olombelo tany am-boalohany tsy hinan-kinam-pona fa zava-maniry ny vokatry ny zava-maniry aloha ny tokony hoan'ny olombelona voalohany indrindra ary mety ho an'ny fahavelomana eto ambonin'ny ty tany ty efa taty aoriana nahafolaka lay antsoina hoe afo raha olombelona zay vao namoriporona ny ty fihinanana biby ty satria raha nihinana biby aza izy tany aloha tany dia zanaka biby ny tena nohan'ny reny biby kely reny ohatra hoe ny kivalala hoan'ny manta am'zao ketoketony any fa tsy namono omby izy tsy namono
Henoko le bisibisika atao lay io fa bisibisika rafidy indray zao zay. Anjakao ny zavaboary. Maina izy note. Tsetsay. Tonga ny ora zay idirako. Eo amin'ny fandrosoana moa dia ny la guerre du feu sy ny 50 Shades of Grey no ampaitsika. Fandrosoana satria taloha dia akijorojoro fotsiny ary dateorina allo mandeha fa misy oatra mitabataba be aty. Maheno zay ka. Tsara ny ny fanazavana sy ny mandeha koa tsy maheno koa tsy mandeha mihitsy tapaka viany aminao le izy regny izy le olona mandeha fafatra hoe hitanay amin'ny sary ianao raha irika fa de tena izao mihitsy hoe de tena izao mihitsy tena zao mihitsy ka de manao gant de manao an'ity zao mihitsy ka zao mihitsy zay ary tsy mikitikitiky an'io mihitsy zay tena za zao raha vao miona io seza ipetrahany io re lako ray metatra mihitsy nefa avy eo satria mandeha amin'ny alalan'ny rivotra le izy ka ny rivotsezany io mety tena mipita ty Francis no averintsika averina zany fa ny virus raha ohatra misy olona mikohaka na mievina de somary miantona eo amin'ny adiny ray eo izy eo tanao sany miantona izy tsy hoentin'ny rivotra fa miantona de raha mangatsika be ty andro ity de lasa ohatra misy hoe ohatra hoe gel moa zany filaza gelé de lasa miampy adiny roa na adiny telo vomaika memaivana izy lasa memaivana kokoa izy satria hoetiketin'le fanala maniditsidina tanao za ilay mipetaka eo amin'ny akanjo zay makamo le misy olona rehefa mievina izy de asorony ampidininy kely le kasibosiny satria sasany misy reoka raha misy lelo de mitako le kasibosy ka tsy maninona ka ara mihosinao kosa mandrora izy de ampidiny le kasibosy tokony mandrora ao anaty kasibosy ranganareo hoy izy le dokotera namany zay na anao kasibosy ale tsy voatsapako am'izay ke za mahay mivava tsy efa zany tena io na amenatra mihitsy ka zany rehefa miconsulte olona hoy izy le fa izy tsy manao kasibosy zany rehefa miconsulte olona ka le dokotera tsotra fa tsy anina tam'izany nga de misy ny raharahan zany izy andray moa le namonjy dokotera le hoe tady tsy misy problème dokotera fa ohatrany tsy mivoaka ohatrany tsy fofona mihitsy ny raha vao mangetitra tsy maneno izy mila tsabonatra amin'ny oronao sy ny sofonao izy le dokotera nanarana nangetitra ny fanafody voalohany amenao tsy azoko mihitsy dokotera manina ny fanafody orina nomenao de vita le izy telo andro tonga am'izay le olona de ity ndray fanafody faharoa fanafody atao amin'ny sofona fa ny hainao anazy oa tsisy afa-tsy mikorombon-damba ihany de milombogna anaty boty fotsy ao de mangatorana ao de rehefa renao ny fofokaito sao de salamana ao zay fa le test anankiray le teneniny zareo le test ray le hoe mamboringady ny tena aingana mamboringady tena risa ina zany teneniko zany ainay zany ka mamboringady Bourgade atsofokany de rehefa eninao iny de zay le izy de kavina reny zany tsy fantatra larasana kavina reny tsy fantatra ry mangobory reny tsy fantatra zany kezena iso ry sarin'lahy io aleo midina maka zavatra vetivety fotsiny lakle tena tsy maintsy andeha am'zay fa raha sisy an'iny tsy janona tsiro ianao ny fahasalamana aloha zany tena zava-dehibe ny antony de tena ny olona rehetrarehetra am'izao mifampanontany daholy hoe manahoana ny fahasalamanareo misy dikany le fanontany zay manahoana ny fahasalamanareo ka ny hoe tsara fa misaotrany hoe eo ihany misy zavatra ohatrany azo retraretina hoe misy zavatra tsy milamina any aminao any ny indrisy ny ampirondray ny olona maty omaly matiny aretina lavo moa zany fiteny azy lavonyty aretina coronavirus ty ny fantatra amin'ny fomba ofisialy io fa nanambara moa ny filoha hoe raha ohatra ka misy olona anankiray testé positif ka niarikatra Antananarivo izy accidenté teny amin'ny lalana pirenena fahaefatra iny maty izy tsy kotin'le matina coronavirus izy fa kotin'ny maty accidenté izy noho zany tsy ho ao anatin'lay voakoty mihitsy izy hoe matin'ny coronavirus fa raha ohatra ka ilay coronavirus nahafaty azy de zay izy voakotina eny na de misy na tsy misy aretina mitay zay olona io sarotra moa zany satria am'izao fotoana zao zany de fa hoe aleo aza miandry ny valina test satria isika zao natao test ohatra
fa mandra-pahatonga ny valiny teste io eny mety efa infecté koa ianao e tsy fantatra tsony noho zany mila mailo sy mitandrina foana fa tsy hoe rehefa nitesteanao hoe négatif zany de ibanaka am'izay toy izy foana sotra tile teo sotra lesy le maika sotra inony teo efa mbaza apotra foana satria efa nandaovana vola zany tsy mahita ninapaka le teo fa lany crédit eto moa am'ireo opérateur zany aloha ny ty ampiasaiko ty zany za mampiasa an'le ray volana igny mbola amin'ty kosa aloha de toraka crédit an'le opérateur hoe mahafapo satria adiniko hatramin'ny code rehefa lany le izy zany hoe ela de ela tokoa le resaka le nataoko teo le resaka hoe ny ao an-trano ny fomba iarahan'ny ao an-trano miaina ny fomba hitandreman'ny ao an-trano matetika rehefa misy tratra anankiray tsy inona de tonga de amin'ny tantara hoe tonga de tsapaina daholo ny rehetra fa ahoana koa zany ny fomba iainan'ny ao an-trano satria ohatra ny tsy voaresaka misy olona tena trano anankiray efitra ray fa fito izy ny ao ohatra misy fepetra ihany tsara resahana ihany momba ny ao anaty trano zany hoe mety tsy mampanina ihany anatin'ny misalasalana manao-kasibosy ihany azo atao mihitsy ny ao an-trano ohatra ny hoe rehefa misakafo de tsy mitabataba tsy miresaka tiako misy zavatra maro ihany koa no somary adino satria matetika atsika amin'ny hoe kasibosy any amin'ny arabe fitandremana ny geste barrière de ny fomba fampikasokasoana sy ny fandraisandraisana zavatra sisisa misy zavatra majinika isan'andro fa ny zavatra diso anie zany tany am-boalohany ange ka ohatra ny voalaza hoe mavesatra ohatra ny pétanque le izy de latsaka raha vao mieviny tonga hoe latsaka i corona raha vao mievina na mikoaka raha ohatra ka eny an-dalana zany hoe latsaka izy zao izy zany lasa miantsona indray ka tsy haina nianatra ny lomano izy na ahoana zay fotsiny zany satria efa lavalava fotoana ny misy olona koa mba nangataka tamiko an'le resaka le fombafomba momba ny voalavo ny fomba momba ny voalavo toy zao le zavatra nataoko aloha bao angele ty zany 5 andro tsy misy voalavo mihitsy nanafika an'le fiarakodia nanao tota tao anatin'ilay malina le fiarakodia tranainainy moa izy zany matota fitra le voalavo de azo le voalavo anankiray rehefa azo izy de mindraiky le tota de nantaniko hoe mbola velona ve maty izy dia notobarako vehivavy aloha tsy mahazo manao an'le izy notobarako ny kibony de naosotro izy mbola vao maty iny mbola tsy masisy be aosotrosotro tamin'ny sisin'ny fiara de tao anatiny naosotro sy makambeny olona zany kanefa aty ambanivohitra moa zay de tsy maintsy atao de aositra am'le toerana nandehandehanany de navelako ndray alina tao anatin'ny fiarakodia iray ny razana de nandritra ny 5 andro aloha zao tsy misy voalavo nitsidika mihitsy hitako hoe mety any zay satria tam'izay nanambotra voalavo teny an-trano zany de misy tratra anankiray de tsy misy mangalatra mihitsy eo aloha narina am'izay le ray verina ndray le rony fa le ray narina fotsiny vatany zay hevitra ihany no zay ampedina zany de misaotra atsika fa rahapiso indray azavaina le resaka le miantona sy tsy miantona teo satria mangatsika le azadroina ry barona manome an'le anarana malagasy nireo nosy ary fa aveo aminao izy fa voaraiko tao izy merci baba miantona le virus aloha satria mangatsika ny andro zay hoe maharatsy an'le mangatsika fa raha mafana ny andro de satian'io raha vao mafana ny andro de milatsaka ambany izy zay le fanazavana anazy tsotsotra kely latsaka many ay midina mitany zany izy mavesatra zany izy amin'iny mavesatra izy vao mafana zay mahatonga le hoe tsy de mandaitra izy aty Afrika satria mafana ny andro any Afrika satria tsika zao aty Azia tsika zao efa tena austronesienne ny tsika satria izay koa no mahatsara tokony hoe mba manao koveta asina serpera asina eau de javel ao anatiny alohan'ny idiranao ny trano de mba asinao an'iny manitsaka an'iny aloha ianao satria mety nitondra ny tongotra ao avy any ampandehanana any ny anay moa zany aloha ny akanjo ambony any aloha no afaka aloha hatreto aloha elanatsiny ny akanjo ambony any ano miala ny akanjo ambony ny ano miala isaky ny alohan'ny hidiny trano de ajano eny tokotany eny de apetrapetraka eny fa ato izao mety tsara tanin'andro fa ny fotoana maromaro teo tsisy masoandro mihitsy fa de erikerik tsy ohatran'izany de tsy manina fa angamba mieritreritra fa tsy de le tara masoandro loatra no ilaina fa angamba ny hazavany masoandro de fa mety ka namerimerika aza ny andro de azo atao ihany mametraka ny lamba eny tokotany eny mba ho azo lay hazavany masoandro le ultraviolet io fa tsy lay nena zany nampianarina anazy zany de apitako amitsika zao nampianarina ana rehefa tonga otrano ako de aminay moa zany misy terasy de alako daholo ny akanjo azy ivelany pataloha kiraro de tsy anaovako tsony ty rapitso fa ahako eo amin'ny zay mihitsy ka reto olona no anaran'ireo nosy inona
inona moa tsy efa entin'ny rivotra e tsy nova fangarana rivotra tsy miala aminao zany ohatrany fahalalanareo azy hatramin'izay ihany a rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava efatra hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala misafa rehefa iny ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray manasa olona alasinaitaralarbilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra e tsy mandeha amin'ny zelona fa tianareo foana e Orange. Galana, miaro ny fahasalaman'ny pante taxi B. Alu, distributeur de menuiserie aluminium. Mais dépêche-toi, on va être